hôtely maty. Tantara nosoratan'ny Toko Gérard Rabemanatsoa na Itokina. Olalaovan'ny Anja Liva, Sineza, Niravo, Faly ary Antsaravaka. Nandray feo Tovo Razana Mamonjy, Nianatotos Bruno Brakoto Malala. Maharaina indray ty ny andro. Maharaina tsy eo anilan'ilay olona tena tiako sy mamiko. Ray volana toko mantsaina nafatesanao Rotovoery. Ray volana nolonako tao anatin'ny ranomasy sy ny alahelo. Fa nahoana reny teny loasanao rery eto ahy. Nahoana? Be da be ange ny fikasana sy ny nofinofitsika mbola tsy tanteraka Rotovoery. Dia mba mahita ihany ve ianao any amin'izay misy anao any? Dia mahatsapa ihany koa ny alahelo. Aleo angamba hiarina teto dia karakara vatana, fa raha misy mahita amin'izao angamba dia lazain'ny olona vavy mivoakala ka sady andeha hiantsena fa tsy misy sakafo azo karakaraina intsony mihitsy ka ato. Wai, fa tsy mahanova ny fampitatana amina tovolahy eny amoron-dalana iny. Andrasy anatona neny sady atsona. Manu? Ary mody tsy maheno mihitsy sady lasa miova be angeky indry izany. Tena saika tsy fantatro marina. Iza moa azafady? Andray, za kosa veke dia tsy tadidindry inona ary ty manarina manty? Tao tsy fahiny amiko tokoa aloha le endrika. Ary mety ty zany le hoe ilo. Ndry koa za mody anaovana sinema kely dia mikoropaka ery. Amin'ny fomba ahoana moa nanatonoko andriry pezitiako Za moa ky mba gagako. Ina ky maresaka elaela tsitsy izay Tsy misy akia. Zao mba mandehandeha miantsena zao. Zany? Oay, ty tovolahy anilako ty tokoa aky ny fetra. Olo tiako vaovao. Olo tindry vaovao? Eno faly mahafantatra anao tompoko. Tonga dia mba handraso any anaty fiara ilay sy afa iresaka kely vetivety amin'ity namako ty Ok chérie. Fa tena olo tindry tokoa ve aloky ilay tovolahy teo Ohatray. Inona ary ny tombotsoako amin'ny fanafenako andrian'izany Ndrarahanay aza angeky efa atao tsy oely. Zay, nefa za tao tsy maharaka an'izany akory. Zany hoe efa lazaiko andry zaniko. Ka tsy aingana loatra veky izany fanapahan-kevitra reo izany Tsy voately volana moa izay no nahafatesany nantenaina olo tindry fahiny. Zany aza moky efa hoe fahiniko. Ka tsy hafahafa be amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana antenaina veky fiainako akio dia izay tiako anaovako azy Ay moa. Fa taiza foana tokoa andry izao indray vao hita. Sady sy ny elona tsony tsy hita any amin'ny Facebook koa.
Ny tena marina ki nanao fialan-tsasatra tany ivelany izay sy fetra olo tiako mba niova-rivotra kely. Raha ny compteko Facebook indray na ny mot de passe n'iny aza angamba efa tsy tadidiko intsony. Efa compte hafa mihitsy izany izao no ampiasaiko Ary mba nanahoana tokoa izay ilay bandy olon-tindry iny tovohery moa ty anarany teo. Izay dia tena tsy fantatry indry tokoa ve ki? Na ny anarany aza moa ki saika tsy tadidindriko. Fa nisy inona kia? Fa nanino ny tovohery? Fa misy inona mitomany Ndry sakia maty niara-ny lozam-piarako diny eky tovohery. Ndry kaka rehefa izy nandeha moto hafa ny asa iny efa ho ray volana izay ny nahafatesana. Ndray eky oay mamangy amin'ny fahoriana kia tena tsy au courant an'izany mihitsy misaotra kia. Ndry kaka mahereza kia andao mihitsy aloha tsika roa ka toerana atao amin'ity toeram-pisakafoanana ity dia mba miresaka tsara andraso fa andeha fasako SMS fotsiny fetra ho asao dia tezitra eo. Mba vitaninna loatra zaky vitatsika rehetra dia maty olo tiana tanora kely ohatran'izao tiatsika sandry tena tsy haiko tsony kia sady tena hoe tampoka hatramin'izao aza angekia mbola mitady siny ihany eny tsapako satria efa ny ainako dia manahoana izany izao mifatsapandry ny tena ndrika. Inona moa fa dia malahelo foana ohatrany hoe tsy misy ninina izany ny fiainako rehefa lasa izy. Toa tsy ahitako mamizany intsony. Manana azy loatra kia manana ny tambitambiny ny hafanany ny tsikitsikiny manana ny amin'ny manontolo ndry ara-dalàna tsara kely fihetsem-pondria olo tianao izao kosa ve moa ny maty. Tena ila tsy ho zakako iny alahelo indraindray nefa afaka anao inona moa andoa-danitra sa andoa-tany raha nisy fomba kia ahafahana andresahana tamin'ny farany dia tena nataoko izany na mba hanao veloma fotsiny aza. Azo atao tsara izany ka ahoana ozy izy ndry tsy misy inona ka hafahafa koa ty manoty fa ahoana tokoa aloha ndry ty tena nambady any mibandiny amin'izay izany ndry. Eno ao fanaterako invitation ndry rehefa manakaiky ny andro malaza fa hono ho dia tsy malahelo anantenana tsony veka izany ndry no maty eky tsy hiverina tsondry ilo tsy ataoko sakana tsy rosoko amin'ny fiainana mihitsy ny fahafatesany. Tena niovaka indrika nefa raha ny fahatako andry volana lasa izay itely lapozim-boalavo ary sisany tsy natao ndry. Itely lapozim-boalavo dia avy eo fatifaty foana dia avy eo aninona ny fiainana mbola amin'ilay be tika irilo ny tena mbola tanora sady maty koa tsy hiverina tsony. Eny mety mbola hiverina ihany moa izany fa minendrika hafa. Ary iny ty mampimerery andrika nisy zavatra sendra tsaroko fotsiny akia ndray fa zao akia toa te hanampy andry amin'izao sedra lalovandry izao makararo ny foko ny mahita ny namako oro ohatran'izao. Fa nampy hamomba ninona moa izany ndry manome toky anefa aloha ndry fa tsy hamoaka an'izao resaka izao na amin'iza mihitsy. Aoky fa hitsanao tsy ambaratelontsika ihany izay resaka rehetra eto fa teneno kia inona ka hainao tsara ry
tonga ho azy ankizy ao fiovako sy fahaveloma amin'ny fanantenako sao indray fa nisy toeran'izay nalehako ary le olona tanina nampy nisy toerana nalehandry aza mbola tapahandry aloha ny teniko hoe nisy toerana nalehako tamindry hoteliny maty no anarany. Hoteliny maty? Ka zany ve kitsy ampatahotra? Mampatahotra tokoa aloha fa mila resena ny tahotra raha te hatratra ny tanjona ary tanjoko tamin'izany dia ny ahita sy resaka indray amina tenaina. Ahoana tsara hoe ry manoa? Resaka amin'ny maty izany? Eno ndregiako any amin'io toerana io ihany no ahafahana manao an'izany. Dia nahita ny nantenaina sy tafaresaka taminy tokoa izany ndre? Fa fomba ahoana kiny ahafahana manao an'izany Ohatray, misy mahay zavatra ny ky ny gasy relo Dia inona nefa no resahindry taminy ka? Hoe malahelo azy Dia ahoana ozy izy? Fantatro ozy izy fa malahelo ahy ianao ary tsy tianao no mahita malahelo sy malokendry tava ohatran'izao. Mitraka ozy izy fa ny azo ny tapitra treo fa ny anao mbola mitohy. Mitsodrano anao ozy izy ahitan'izay olona asambatra anao bebe kokoa noho izaza. Ohatrany hoe matoritory fo be izany ilay hafaniko. Tsy dia izay loatra nefa ilay valiteny nandrasako taminy fa eny nanampiana madika pety izay teny rehetra izay dia izaho zao hitandry izao. Fa inona hono ny tena nandrasandry taminy ka? Hoe manaraha ohatra na tsy haiko mbola tao anaty famoizam-potanteraka koa ngamba tamin'ireny dia saika anaonao foana fotsiny. Fa tena misy tokoa ve ankizy ny toeran'izany? Efa hoe tena misy ary afaka manoro andriny fomba fandehanana makany fa raha tena hoe ho any kosa nefa indri dia tsy mahazo milaza ny ao an-trano sy izay olo-patatry indri hoe ho aiza ny direksion indri. Ka toerana miavina izany le izy raha azoko tsara? Voalaza indri. Nampendraziko ela be tao fetra. Izay aloha kifa manaraka indray sao dia tezitra eo io meko fotoana indri andinihana an'izay dia atsoy fotsiny rehefa tapa-kevitra indri. Ty numéro-ko vaovao efa tsy miasa intsony ilay taloha iny. Izay eky misaotra betsaka aky dia mandra-piona. Tena niova be mano. Nafitafy io na fihetsika. Eny nafiteny aza. Ohatrany hoe miresaka amin'ny olon-kafa izany indraindray miresaka aminy. Na ny compte Facebook sy ny numéro aza moa izany ny vaina daholo mihitsiko. Hitako ny tsy fantany akory ny nahafatesany tovoery. Sa ve tena nampiova azy tokoa ny diany tany amin'izany hotely maty izany dia ahoana raha lasa miova be ohatra anazy koa rehefa miverina avy any? Ohatrany tsy tiako indray ka? Nefa tena tsy haiko intsony ka. Izany efa tia toa te handehany mafy hatramin'ny nahenoko an'ilay resaka manohy iny. Sady raha marina tokoa moa izany ireny ny tantara indray toa te ahita sy resaka mafy amin'ny tovoery izany dia ho any amin'izany toeran'izany izany. Dia ahoana nefa raha sendra misy loza mahazo any? Nefa hono tsy azo tenitenenina aman'olona ozy manoa. Izy azy iny mbola velona be mirijarija iny ny verina avy tany kizaha indray ve moa ny anininy? Aleo rangaha atsoana izy aiza moa ny telefonako teo?
Mano, mandrosokia. Manahoana ndry? Salama. Aleo aloha isitona kely faraparany amin'ity sigara ity vao miditra. Fa ay ve kitindry ity koa lasa mivoaka sigara e. Tsy namaly izy fa nivoaka n'ilay ambina sigara dia nanitsaka n'ilay baoritra tamin'ny kiraro. Efa nieritreritra tsara izany ndry io. Efa vonona tsara. Eny akia, fa mba misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka fotsiny. Hoe ahoana aky? Mety anadiny tanteraka amin'ny toy very salamindry koa ve ki izany rehefa miverina avany? Tsy voatery fa miankina amin'izay resaka roroa kely ao ihany. Ndry aza nge afaka miverimberina matetika any. Izany ve ki? Ka lazao ana amin'izay ary ny zavatra ilaina sy ny tokony atao amin'izany e. Voalohany indrindra aloha dia mila manana tapakily ndry vao afaka mandeha amin'ilay fiara fitaterana makany. Fa angaky mandeha taksi brosy ilay makany dia aiza misy an'izany tapakily izany? Karabe angamba malaza azy kokoa e. Tsy tapakila ohatry ny tapakila rehetra ilay izy fa karazana fanasana. Andrasy fa mbola misy aty amiko aty. Ty? Otry, fa atao karazana karatra ki? Sa atao karatra ny fahafatesana angeky izany e? Izay filazandry azy fa inona aseho andrian'ilay mpamily e. Atoroko andry rehefa avy eo ny toerana sy ny orakany io karabe io. Fa mialohan'ny akanesandriany dia tsy maintsy ataondry izy azahoana an'ireto zavatra rehetra. Inona ki? Tovery moa ilay tiandry ho hita ka mila an'ireto ndry mba hatateraka an'izany. Sokafo tsara ary ny sofina. Milindry makaray amin'ny ratsambatany tovery. Inona tsara hoe ry manoa? Izary amin'ny fomba ahoana ki nahitako an'izany? Zandray ve nanontaniandry an'izany ndrika aloha? Tsy ndry moa no nahita an'izay fasana an'ilay venany? Ndrikiako. Dia mila amin'ny volony ihany koa. Lanitra, lozinina reto lazaindry e. Amaky fasana izay fomba azahoandry azy fotsiny fa reo aloha ny tsy maintsy ilainako. Ary tsy maintsy ndry ihany koa maka azy ihany fa tsy azo ampanirahana olona. Tena enjany ity maro. Ka izay ihany fa mbola misy zavatra iray farany ary tena manan-danja. Inona ndraiky? Inona ary ty taitaitra be ty rilo zavatra iray tena tsy fony fahavelony. Na fitaovana io ohatra na firavaka na fitafiana tsy haiko dia ataondry ao anaty vata kely ireo rehetra ireo. Dia izay sa mbola misy? Ratsambatana dia volo dia zavatra tsy fonifony fahavelona izay mihitsy. Reo aza atahorako tsy ho azo ndriko. Tsy maintsy izay moa izany e. Ka ahoana? Androzy sa emotra? Tokony tsy emotra kosa nefa vavery fotsiny ny fotoanako nakatisina nazavandrian'izany rehetrarehetra izany nefa rehefa avy eo ohatra indry hoe tsy hanao akory. Le karatra raha teo moa iny efa niraisindry iny? Mazoto aky fa tsy maintsy azoko ireo fa misaotra betsaka. Le toerana sy fotoana indray Tonga ety apasana ihany aty. Tena mangofotra ihany anefa efa natomboka moa izy ity ka dia aleo faranana. Ary aleo lompiana amin'izay ty jiro ty sao dia izy asikaritra eo e. Ndrekako dia tena ho vitako tokoa ve ny hamongotra ny razany tovery ato e. Sofa mbola natao aniritra izy fa tsy mbola atao apasana noho n'ilay fasana vao avy nandevenana tsela. Raha tsy izany angamba dia tsy maintsy tonga tany amin'ny famakiana fasana ara-baky teny. Aiza ho aiza moa? Eto kosa angamba ka.
mialatsiny aminao alorotovoery raha tsy maintsy anao an'izao a. Dia hitanao mafy noho ianao daholo ny anaovako an'izao. Engane fotsiny mba tsy hisy aritraritra eto fa raha izany angamba ny tranga dia hanaparany fokon'olona amin'ny fahatezerana eto. Mety hoeverin'ny mpamosavy na mpamaky fasana mihitsy. Zay kosa angamba ka alotrany natsapa zavatra teo. Mety ilay vatapaty angamba. Aiza moa ilay paraminina teo. Aleo tsolovina malefaka ihany fa tena sarotra hita be izany ka. Zay angamba. Afaka ny sokatra ihany. Samy fofony. Tena ila tsy ho zaka marina. Ary fen'olotra be ange izany. Tena mihetsiketsika marikiriko reto izy. Aiza tokoa moa izao ny tanany. Ay tika any sorana ray izany ny ratsan-tanany. Dia akana ihany koa ny volony. Andriamanitra. Vao naka tamin'ny volona dia narina nanaraka an'izay koa lohany. Dia iny fa mierika moramora ty amiko. Fona rery tovery. Fone vonjeo. Koa ilay nofoko teo ka. Isak'izay mikipy kely ny masoko dia manofy an'ilay diako tany am-pasana iny foana. Tena saika ratsy iny ka. Sofa tsy nisy nahatsikaritra moa e. Voatototro tsara ihany koa moa ilay lavaka. Andraso hoe jerena tokoa ilay izy ato. Ie, mbola reto ato anaty boaty kely reto ilay ratsan-tanana ray sy volo. Ampiko an'ilay famantaranandro nataoko fanomezana tamin'ny tena tiany be iny izany reto dia voangiko daholo ny zavatra ilaina rehetra. Raha aleo hiarina teto dia hanomana ny entako ho any amin'ny hotelin'ny maty ka. Ty ary ny freanao e. Dia misaotra indrindra. Ay izany aizina marina. Mamifiry be koa ny atsika. Ririna koa moa ny androko. Sady efa ho amin'ny 12 alina ange izao e. Tsy maintsy tonga alohany amin'ny 12 alina lozy manoratra izany dia tsy hahatratra an'ilay kara mihitsy. Reza koa aza izay kareto. Toa tsy misy ninninina akory azy eto fa tapy tanety fotsiny ko. Ary sao dia mba diso fanoro kosa ary manoa e. Sanatria mampiesona. Andriamanitra, iza koa izany mikitika ny soroko izany. Andriamanitra, iza koa io. Oay, tena azafady re raha ohatra ny nanaitra anao ahy. Ifenao ny ala ny taksi teo no tsoko moramora fa tsy nahino mihitsy. Tena saika tapaka marina ny lalandrivotra. Miala tsiny re,
manitra aloha no anarako e. Ay, faly mahafantatra. Ny aho kosa ilo. Ay dia za koa faly mahafantatra ny ilo ary. Fa no miandry an'izany karape izany koa nga ianao? Efa misy olona vitsivitsy ange tsy ambadika atsy e. Andonge raha anaraka ianao. Ay izany toa tsy hitako akory. Ireo hoe somary tahako nyreto zava-maniry reto dia mety hoe izay tsy nahitanao azy. Hoay, toa misy olona vitsivitsy tokoa reo. Sady ohatrany hoe mifonofony sy teo fantatrendrika izany daholo angery zareo e. Mangatsika kosa ange ny andro. Izay aloha dia marina e. Ary avaizaka izany lakolosy maneno izany. Tsy fantatro loatra fa midika izany fa katroka any amin'ny 12 alina. Izany hoe efa tonga ao izany ilay karabe hitondra antsika ko. Tonga izy. Zaza tsy naheno feoana fiara tonga teo akoriko. Ary reny fa lasa daholo ilay olona. Ka any misy an'ilay fiarako. Andao aingana sao dia tsy mahazo toerana tsara eo e. Ndao ary e. Teo amin'ilay toerana nikitianao ato ihany ange. Fa tamin'ny fomba hoana ny tsy nahitako an'io? Efa hoe vao io ny tongako. Vao ny tapak'ilanao fa efa io ilay mpanao kontrole. Toa ohatrany hoe olona manao akanjo mainty be ohatran'ny peignoir izany. Saingy ilay izy misy sarotro fotsiny. Aiza? Reto ary tompoko. Ao amin'izay ary. Andao ny lilo andao. Ary ianao ohatrany tsy mihafahafa izany mihitsy e. Sady ohatrany efa maharaka zavatra be izany. Efa fanotelony amin'ity angeny nakaty e. Izany? Ka izany ve tsy sasatra ianao no namongotra n'ilay razana hakana ny rantsany sy ny volony? Ianao koa izany dia mahampimeko. Tonga dia ny tanany diana olo tiako mihitsy ireny tehiriziko ao an-trano ao dia ohatran'izany koa ny volony. Manana tahiry koa any an-trano e. Dia ireo no angalako isak'izay akaty Ndry kiako eo. Inkosa ny fanandeha ny fiaraka. Dia olo tianao izany ny alehanao aty? Ary niniloko Ny ako vao maty tamin'ny 2 volana mantsy izy. Ve tena voaingana mihitsy e. Fa tena afaka miresaka amin'ilay olona efa maty tokoa ve izany ao amin'ny hôtely ny maty io e? Afaka miresaka tsara mihitsy. Afaka mifampikasoka mihitsy azako. Izany? Dia ianao ve tsy matahotra? Raha hoe diana aloha dia tsy mampatahotra ahy. Olo tiako angizy fa ilay hoe hôtely no ohatrany somary mampatahotra satria sady maizimaizina ny tôlo be sy mainty be daholo ny zavatra ao anatiny. Izany? Fa aza atao magaga fa ny anarany aza ange moa hoe hôtely matoko. Marina tokoa aloha izany. Tonga dia tsy manantena zavatra mahafatifaty mihitsy izany. Ary ny sakafo ano mba manahoana e? Efa hiditra n'ilay tonelina makany amin'ny hôtely ka itsikako. Tonelina? Eny tokoa. Ary nahaizina be tsy hifankahitana ange ato anatin'izany. Fa tonelina amin'ny lalana makaiza tokoa moa izany ity. Ohatrany tsy azoko an-tsaina. Kely sisitsika dia tonga ka. Hoay, ohatrany hafa mihitsy ange izany toerana misy atsika izany e. Ohatrany hoe miakatra vohatra izany. Manodidina ny ongazana. Tsy misy na tamingana zava-maniry iray aza fa azo efa maina mibetsaka. Rakotra zavina be ihany koa. Ndry kiako io. Ary ohatrany miova ho lasa arafesenina be koa ange ilay karabe izany e. Efa io aloha ny vavady. Ohatra fataony sokatra ho azy. Sa izany nanokatra ny? Hita tokoa ianao hoe samba ny voanakaty fa mampametra mpanontaniana daholo izany ny hita masonao ka. Ka andao ary hidiny e. Hoay izany réception e.
malalaka izy izany a, nefa zarara misy labozia manazava. Tonga soa aty amin'ny hoteliny maty rery anakisany eo. Andriamanitra, ay ve ka nisy olona teo amin'ny réception teo e? Sady renga ty poziny e? Sarita bolo be sary toy hoe vorokitsay izany le eny ankotiny. Ny io amin'ny io tena lava dia lava, ny hoditra amin'ny kentrona. Reny sorcière amin'ny dessin animé anankizy ireny marina tsy hitako. Manahoana ny bera velongory e? Tsara ihany re. Ohatry ary raha matokely ilony aina ho ato ohatran'ny tsy haino teny mihitsy e. Salama tompoko, ary taizaka eny nalanao ny anarako. Vahino ho ato aminay kosa ve dia tsy ho fantatray e. Omeo ary eo firoapaty e. Firoapaty? Ireo zavatra nentinao anatin'le vata kely re zany dilo. Ay ve, reto ary tompoko. Inona rety ataondra lanitro? Fataon'le lafiny tsirairay ireo zavatra atao anatin'le boaty. Tena vavy ty olona ty ka? Telo alina manomboka raha-pitso zany ianao no hivahiny ato amin'ny hoteliny maty. Raha-pitsika, anao ny fiomanana sy ny fombafomba rehetra hiatsona sy ampiaonana anareo amin'ireo olona akaiky anareo. Ka zao raha-pitso alina ihany dia efa tokony hifankahita mitovy hery olo tia ndrikondriko ry ilo. Eny tompoko. Ka zao mialohany hanomezako ny lakile zany dia reto aloha ny cocktail de bienvenue stroy e. Andrekako, inona re ty ranon zavatra faafy ty e? Ohatray, ary to variana be ilo mandinika an'le ranom-boankazo e. Amin'ny maha cocktail azy re dia zavatra maro natambatra ka nanome azy iny e. Zavatra inona? Aleo ranga taondray mandrapakany fa tsy eritreretina be a. Inona koa ty telo moka be ty e? Ho kofony amin'ny farany fa ka mety natsiro be zay ko. Ka reto ary ny lakile anareo tsirairay avy e. Raha matokely ilony aina ao amin'ny efitra fahaenina, ary manitra kosa ao amin'ny efitra fahafito. Ay mba mifanakaiky kosa ko. Ay ka andao ary ilo. Tena hotely maty marina. Tsy rengy reto haingo-trano e. Karakarana be daholy. Rehefa tsy tolapaty dia karandoa. Ny tongo-pandriana moa ohatran'ireny hoe tolan-davy ireny mihitsy no nanamboarana azy. Ny fitaratra karazana taolana no manome kadra. Tena mampanofo ratsy. Inona koa ny tolomaso mba ho azo amin'izao? Raha tsy hoe olona efa zatra miara-miaina amin'ny faty anga. Ary aloha isolakanto sy atory fa araina eo ihany ny andro ka. Koa zany sato tsy afaka mietsika ngeza zany e. Oay, mifatotra kainy tongotro sy ny tanako. Andriamanitra, dia feno olona manao akanjo mainty mirebareba misarotro koa reto manodidina reto. Oay, iny fa manatona miaraka amin'ny antsy lava lela be neny bera velongory. Vonjeo! Andrekako, ay nofy. Sofa nofy. Tena saika ratsy iny marina. Saika ny vonono neny bera velongorony a. Saika ataony inona. Andraso esoka nandrido. Ohatran'izao ny aho ivelany ao rehefa mazava ny andro.
Toa tsy hoe avy aizy ty masoandro ty no miposaka zaoko. Lanitra koa moa rakotra rahona. Ny zavona atao tsy afaka tsara zany. Ary feno goaika koa angaty izany. Sady goaika mainty be. Ary misy notisy eo amin'ny rindrina io zany. Midraso hoe vakina. Tsy azo hitononana ny anaran'Andriamanitra ny hotely. Fa iza zany no tokony hotononina ato? Tiako tsy azo atao mivoaka ny hevitra ao aorian'ny amin'ny 12 alina. Indrindra no mitondra ny fanahy mivoaka ny hevitra. Dia feno andalana vitsivitsy hafa koa ireo. Ary faranany amin'ny hoe izay mandika an'ireo fitsipoka ireo dia ara-misasenjana tokoa. Ary lakolosinina koa zany. Andrekiaka eo izany lovia fisakafoanana. Ohatrany hoe karandony tsy faina zany eo amin'ny tampony. Iny fa nandona sotro tamin'ilay verina eny Beravelongoro tena angina daholo ny olona. Efa voaomako alina ny fombafomba rehetra. Dia raha alina ihany nareo dia eo amin'ireo olona akaiky ny fonareo tsirairay avy. Amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 maraina. Zany hoe manana ora 3 zany nareo ifankahitana aminy ka dia mahaiza manararoatra. Ho averiko aminareo ilay zavatra tena tsy fon'ilay olona tamin'ny fahavelony. Ary apetrakareo tsara ho amin'ny efitranonareo. Iny mampifandray azy amin'ny tontolony maty sy ny hotely. Tsy azo entina mivoaka io rehefa miseho aminareo izy satria io no mametra ny fanahiny tsy hivoaka ao amin'ilay efitra. Raha sanatria mivoaka n'io efitra io mantsy ilay fanahy dia mety ho very ka anjary fanahy amin'irenireny dia tsy ho azo atsonatsony. Rehefa miseho aminareo izy dia aza matahotra na mikiropaka satria efa izay nalehanareo taty. Zay ka dia mazotoa daholo ary. Sampona koa ilay sakafo ato ka. Tsy haitsony ireny nataovan'olombelona na inona fa toa ohatran'ny marikiriko hafahafa izany daholo. Aleo aloha eretana ihany rehefa mbola voatelina fa sao tsy ngidim-potsiny atsika. Sady soa fa 3 andro ihany. Ho anaovako angamba ity famantaranandro ny tovovavy ity dia rehefa tapitra ny lera dia izay vao esoriko ety amiko ka. Dia ahoana re zany? Atory ve mandrapatonga ny amin'ny 12 alina sa iaritory? Aleo angamba ezaka iaritory ihany ka. Saoko tampoka be amiko ny fahatongavan'ny tovovavy ireo raha atory tena rendrika teto amarina. Andriamanitro, riza koa io mitakoko eo anjoro-trano io. Dia ahoana ny nahatafidirany tato? Sady ohatrany hoe migonongonona tsisy azo ange izay lazainy. Sa ve tovoery io tonga eo io fa ndraso hoe fa amfiry moa zany Oay, efa amin'ny 12 alina mahery kely kay. Le hoe hiarina moramora dia anatonana eny. Tovoery. Iny fa tsy ngongonona tsony. Le hoe okitiako kely mihitsy. Andriamanitra, goaka be nge zany masony zany ary tonga dia netsy ampy taty amiko. Tovoery
Tovoery aza kendaina fa sepotra za ihany angety ilolo tianao sa ve adinonao sady iny fa nanomboka miverina normal ny masony. Ilo tokoa ve ianao? Tovoery za ihany ty ilolo tianao Albea hitako ihany ianao marina raha mba tsapanao mantsy moa ny alaheloko tamin'ny falasananao fa maninona indray no otomany ary aiza zany aizy ty toerana misy atsika ty ilo ary maninona koa ohatrany hoe maivamaivana be zany mahatsapa mangatsika koa nefa fa inona mahazo ary ilo rany marina ary Tovoery efa maty ianao matampoka satria na ianao aza toa tsy mahalala akory hoe maty ianao. Maty? Fa maty ahoany maty ko afaka miresaka aminao sa ianao koa zany efa maty? Raha tsy mino ianao dia afaka mitaratra amin'io fitaratra io ka. Oay, toa ianao rery tokoa no miseho amin'le fitaratra. Fa mba lasa izay fa ahoana zao ry ilo aza vao fa tena tsy azoko mihitsy ka. Tantara lava be reny amin'izany ry Tovoery aleo rehefa avy eo aza aveko anao voafetra ihany manko ny fotoanantsika aleo aloha ahy ihaniko indray ny amaminy eto anilanao. Avy ary zany hoe lozam-pifamoivoizana zany no nahafaty eno ary mahatsitradrano sy mba nelana nenina akory nefa nge dia tsy misy tsaro akory zany zavatra rehetra zany dia toerana fiaonana maty zany ty misy atsika ty endre karazana hotely ny maty ny anarany le toerana misy azy ny tsy fantatro hoe aiza ho aiza marina satria raha ny lalana nakaty aza nge tena tsy azoko an-tsaina mihitsy ry Tovoery dia tsy hafahafa ve zany hoe mifampiresaka amin'olona efa maty zany ohatran'izao ataontsika izao tsy mampatahotra ve? Ka olo tiako angenao hoe nahoana moany atahotra sady iona sy resaka aminao koa ngeny tena tondihako aty tena mbola tiako ange ho ahy ianao ry Tovoery raha nisy fomba aza afaka nananganako anao tamin'ny maty dia efa nataoko izany. Ibaiko an'Andriamanitra zany efa zao angamba ny lahatra matoa zao ny tanteraka ry ilo indrisy tsy nainandahatra izay le mpandahatra raha zao tokoa ny atao hoe lahatra ry Tovoery aza manao an'izany kosa ianao ry ilo fa mba fanontaniana manitikitika anahy tokoa hoe ahoana ki fa inona tokoa ny tsapan'ny olona iray ao ariana amin'ny fahafatesany dia makaiza ny fanahany mandritra an'izay fotoan'izay mandra-piandro ny fitsarana farany moa zany dia tsy haiko loatra aloha ry ilo ny tsaroko farany zao dia za ody avy ny asa dia izay dia zao mifankahita aminao zao ndraika zany hoe ohatran'ireny encoma reny zany raha zay ngamba no mahalaza azy oay tena varindresaka tetitsika marina efa ho amin'ny 3 ora maraina sahady ny andro sahady ve za nefa mbola tena tia tafa aminao mihitsy dia raha pitso toy izao indray zany tsika vao afaka mifampiresaka eny Tovoery zay ondra ny lazain'ny lehibe Ravelongoroko dia mandra-piona indray ary aloha malalako aza tonoina fa ny tianao ary mbola tianao mifoko manontolo saingy tsy anjara angamba ny antsika aza miteny an'izany fa mampalahelo be ka miala tsiny ary raha hoe nampalahelo anao ny teniko tsy zany velively mantsy ny tanjoko eny ary mandra-piona ny malalako izany biso mandray
Nanjavona tokoa Tovoe rehefa nigadona ny tamin'ny 3 ora maraina. Ilo, variana be a? Oay, manitra. Anka, variana fotsiny a mandinika an'ity dobo filomanosana feno voay tiako. Manahoana aloha ialahy? Tsara fa misaotra. Ary ndray, nanahoana tokoa aloha ny fionana tamin'ilay ry tao e? Lamina tsara ka. Fa ohatran'ny hoe fo kely izany ilay adiny 3. Vetivety kely dia tapitra. Ka ratsy izany avy eo sasatry ny makaty e. Efa faniteliny tokoa moa izany ty. Fantelina. Ary ianao aho sao dia mahafantatra tovovavy antsoina hoe Mano e. Raha ny tantarany mantsy dia 2 volana teo izy izay ny taty ka sao dia mba niononareo ohatra. Mano. Fa tovovavy ohatrany ahoana izany Rilo a? Tovovavy somary sosina kely izay izy. Lava volo be moa izy tamin'izany fa amin'izao toa nanjary ny tapahan'ilay voloniko. Ohatrany tsy fantatro izany ko. Izany? Mety hoe tamin'ny fotoana tsy nahataty angamba izy ny tatiako. Fa isaky ninona tokoa misy fiara makaty amin'ity toerana hafahafa ity e. Ohatrany hoe isaky ny herinandro eo raha tsy diso ahy, ohatr'ohatr'izay. Fa dia tena tsy mampino aloha ny zavatra iainana tiry manitra. Indraindray aza aho mieritreritra hoe sao dia mba nofo daholo aho izao iainako izao. Izany ko. Aiza ve ka misy hoe hotely natokana hifaneraserana amin'ny maty? Tena izy izao fa tsy nofika. Azoko tsongona mihitsy aza ange ianao raha mitady tsy ino. Aleo ihany amin'izao ka. Oay, ora fisakafoanana angamba izao fa maneno lakolosy akeo. Tovoery. Ilo. Miala tsiny fa ohatrany tsy hitako izany foana izay tsy misy avaratra rehefa tonga ato amin'ny alina loatra izao. Efa 12 ora alina indray izany izao. Nefa ohatrany hoe voanikeo izany tsika serinao ilay niresaka tato. Efa omaly iny ka. Fa mahazo mivoaka tokoa ve izany izahay e? Toa tsy afaka raha ny fanazavan'ilay Nibera Velongory satria ato amin'ity hevitra ity misy an'ilay famantaranandronao iny. Ay ve any aminao ilay izy? Ty antanako ity. Fa manandrama mivoaka tokoa e? Ao tokoa e? Tena tsy mety fa toy ny hoe misy fitaratra tsy hita maso manoa an'izany. Izany ve? Fa tsy fantatro hoe raha entiko mivoaka ato ve ty dia afaka mivoaka ty tokoa ianao? Nefa ny Nibera Velongory efa nanafatrafatra fa tsy tokony hivoaka ny hevitra nasiana azy mihitsy ny fanahy. Ka maninona nefa raha manandrana mivoaka antsika dia makao anjaridainao e? Toa mbola tsy hinana koa mantsy ny volanako. Dia mety ve izany io ianao? Andao rehefa izy ve aninona anao e? Ka ndao ary e. Dia aleo mitsaitsaika ihany. Mahafinaritra be tokoa kay aty ivelany aty izany ry Tovoery. Tsy efa miteny anao moa. Raha velao aloha ary mba hiankinakina eto an-tsandrinao eto e. Mangatsika nefa fa tsy mafana toy ny taloha intsony e. Tsy maninona ka. Toa tsy tiako hifaran'izao fotoan'izao ka nefa efa kely indray izao sisa dia amin'ny 3 ny andro. Aza mbola mieritreritra an'izany amin'ny 3 ira izany aloha fa araroto tsara fotsiny na 2 segondra aza. Fa hono Rilo. Nandoa vola tokoa ve izany ianao nakaty sa? Ka tsy mbola nisy resa-bola aloha hatreto na niariary azy. Fa inona mahatonga anao anontany an'izany? Dia inona fotsiny izany dia inona ny tombontsoa an'izareo mitondra anao aty sy manao an'izao rehetra izao? Dia asa reko. Fa nazanona izany aza ange ry Tovoery. Tsy ho vidy vola mihitsy ny fotoana tsy manam-paharoa ohatr'izao e.
hatramin'ny oviana teto ambonin'ny tany moa no nisy azany hoe hotely mikarakara fionana maty izany io izay ianao ka na ohatrinona ny takiny dia ataoko izay hanefahana an'izany mitandrema ihany nefa so dia manao tao foana e. Toa misy zavatra tsy maty lolo izany mantsy. Ay, ve ny lolo koa ka mba maty ny lolo e. Raisinao toy ny vazovazy le izy kanefa tena matotra ange miteny an'izany rilo e. Mila mailo sy mitandrina foana ianao. Ndray ary. Oay, ary inona koa izany? Ohatrany hoe karazana alarma izany, fanisinina ary. Oay, dia misy olona manao akanjo mainty mirebareba misy sary. Reny. Nenibe Ravelongory ty manantona antsika ty. Nenibe, fa misy inona? Vandra be fotsiny izy marina. Fa tsy efa nanafatrafatra ndriko moa hoany amin'ny tsy tokony hitondrandriko ny fanahy ivoaka an'io efitry-ndriko io. Raha verangeo ka tsy mahita ny lalany fanahin'le olo-tindriko dia lasa fanahy venjivenjy ka tsy azontsika tsony ohatran'izao tsony e. Tena miala tsiny indrindra tompoko fa tena tsy hamerina tsony a. Raha mbola mandrony ohatr'izao dia tsy mahazo alalana makaty amin'ny hoteliny maty tsony mandrakizay ndriko. Ataonay tsy ahita ny lalana makaty tsony mihitsy. Tena mifona re tompoko. Tsy azoko hoe inona ny amin'ilay tsy azo avela mivoaka ny tsy mazava. Mandreraka mihitsy ny natezitra be marina neny be Ravelongory. Ary mba lasay sy tovery teo. Ondry, kay azy efa ao amin'ny 4 ora maraina zaoko. Raha pitsy izany sisa mba fotoana afahana miresaka aminy. Aloha mitandrina ihany sao dia hanimba zavatra ka. Ahoana indray ireny mampaneno alarma amin'ny andro alindreny? Efa mianatra ny maditra? Nandika lalàna hony e. Ary tsy nampoziko ohatr'ireny mihitsy ilay Ravelongory rehefa tezitra. Mampatahotra be. Ny masiny amin'io mivandravandra be ohatran'ny anaikitra nefa ny olona mba nakafidy volana fotsiny. Nampiaraka hoe. Efa izay mihitsy ange neny Ravelongory. Sarotiny amin'ny fitsipika izy. Dia mila mitandrina ianao fa mety tsy ho avelany akaty tsony aloha raha ohatr'ireny no miverimberina. Efa nilazainy anahy izany ka. Fa hono ahoana rilo? Ianao sy ilay olo-tianao izany dia mahita resahana foana isaky miona aty. Diana moa ilay anarany teo. Ny fakanty nga kimba lany resahana izany ny fotoana indray aza indraindray ny tsy ampiko. Tena tiako angeka izay olo tiako izay. Saingy indrisy sopatra loatra kely ny fahafatesana. Dia izy hoe izany tsy mba nitsotrano anao mihitsy na ohatr' izany ka. Hoe avelao andram-piadanana fa mba toy izy ny fiainanao na zavatra ohatr' izany. Izany io no mantsy ny nataon'ilay olo-tian'ilay namako taminy rehefa zareo ny ona tatiako. Eny efa niteny tokoa izy indray andro saingy izany tsy nanaiky mihitsy satria mbola te azo loatra ange za rilo Eny miankina amin'ny tsirairaiky aloha izy io misy ny mora manadino fa misy ny tsy mifanohitra amin'izany mihitsy. Dia ianao mankaty io ve izany dia hampandoavin'ny neny be Ravelongory vola sa ohatrany ahoana? Azo lazaina aloha misy karazana ange tsy inona ny vahiny tonga ato za zao ohatra VIP dia mandoa vola. VIP? Eno Dia inona mahasamihafa an'ilay vahiny VIP amin'ny vahiny tsotra? Sarotrarotra azavaina aloha eny fa ny azoko lazaina ny ilo fotsiny dia mahavita zavatra be dia be tsy takatra ny saina mihoatra ny eritreretinao ny ramatoabe iny. Misy servisy manokana ataony ianao ohatra ohatrany hoe fiaonana tsotra ohatrany ianao zao dia betsaka tokoa izany ny vola alohanao amin'izay Fa servisy ohatrany ahoana ohatra ka? Ataorako mety hoe mbola sarotra takarina aminao ihany nefa le izy Fa inona tsoa moa no sarotra takarina amiko Ny resaka tamin'ny olona efa maty aza moa efa nataoko. Manao izay ampiaraka anay sy diana indray re ary izany Ka amin'ny fomba ahoana?
Sasanatria isafidy ny hofaty anaraka anazy koa ianao? Tsy amin'ny alalan'ny fahafatesana rehefa amin'ny fomba hafa mihitsy ka. Tsy azoko. Fa nga koa izany azo atao e. Dia asa rehefa neny be raha velongoro ny mahay azy. Tsy haiko izay fomba fanaovany azy fa izay no atondehako atio zaoko. Mba inona ary ny tiany manitra tongavana tamin'ilay resany tamin'ny atoandro teo e. Hanao an'izay amperahana indray azy sy ilay olo tiany efa maty io ny tena tondihany aty. Tena mahalasa saina mihitsy ka. Oay, ary efa amin'ny 10 sasany izao. Mandeha koa izany lery izany ka. Rekiako iza koa izany mandona ny varavaran'izany. Oay, tena ny vola izy. Dia ireo indray ilay olona manao akanjo mainty mirebareba misy sarotro. Iny koa neny be raha velongory. Fa aninona ato ary? Oay, toa manantona ty ampange zareo izany e. Fa ataonareo inona re atompoko? Sa ho entinareo aiza? Fonareo tompoko. Kay, aza be tena mafy be ohatran'izany re anatona moramora ny elibera velongory sady monina tsy izany. Fonareo tompoko. Nasafy ny anako na ny masoko roa ny tanany dia tofarina be teatro izany anesa izany. Tena mahavesatra be izany lohako izany. Fa naninona moa? Oay, ary mifatotra angeza ny tongotro sy tanako izany. Marina raha tsy ilay nofoko tamin'izaho vao tonga iny ty tanteraka ty. Tena maizina tsy hifankahitana koa ato izany ka. Raha tsy nisy an'ireo labozia manodidina ireo izany dia tena hoe maizikitroka. Dia misy faharopolana mifaritra koa eo amin'ny gorodona misy anahy. Dia misy kitana ao anatiny. Andriamanitro, fa ataon'ireo inona ary ahy e? Ary misy olona manantona izany. Sady maromaro mihitsy raha ny fandrenesako azy. Ireo olona vitsivitsy manao sarotro indray reto. Dia neny be raha velongory. Neny be fa maninona no ataonao an'izao? Tsy namaly izy fa nigongonina fotsiny indray. Am'roambe folo ora lakatroko izao tonga amin'ny fotoana anaovana ny fombafomba. Fa fombafomba inona kay? Tsy misy arako ange izany tompoko e. Manitra, manatona ty ianao anatanteraka ny fatidra. Manitra? Iny tokoa fa nanatona ilay olona manao akanjo mainty mirebareba anankiray tena nala ny sarotrony. Oay, toa manitra tokoa. Manitra? Fa ahoana izao? Mpamadika raha ianao. Dia volovelona. Ho ataonareo sorona ho amin'ny fikambananareo izany Tovavy tsara tarehy ohatr'izao kosa ve dia vononao atao sorona fotsiny. Ampidirana amin'ny fanadihana olo tiako ny tena ilavana ianao. Maninona? Izany efa ela ny andrasanay tovavy ohatranao izao akaty. Amelona indray andiana. Ka ho tanteraka izany androany. Ary afaka iririany amin'ny tontolo velona indray izy. Izany hoe ho ataonareo fitoeran'ny fanadihana izany ny vatako. Dia ny fanahiko izany makaiza. Manaraka ny tovery olo tianao ka any amin'ny varotsy mifody. Tsy vanina rangahy ianao Tsy vanina. Izay filazanao azy ihany izay.
raha azoko tsara nge zany dia nataonareo an'izao koa manoa e. Matoa izy lasa niova be ohatran'iny sady lasa niaraka tamina lehilahy hafa vetivety tao. Araka ao tsara mivantana no azy fa fanahin'olo-kafa mihitsy no anatiny. Fanahin'ny olo tian'ilay tovolatsona hoe fetra ary tsy hoe ladeo ohatran'izany koa no azo anao. Ndray ankily manoa. Ela be zany mba ataovy tiany antsy dia ataovy mifatidra anatao kely eo amin'ny tananao sy ny azy dia atetevo atao anatin'ity karazana very ty. Aiza re daso zay mianao sisy zao ka mesoratandra enao melao afaka ny anininy eo tsony tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka. Daso tiary neny be raha velongory ty omeo a le volony raha matokely dianay. Reto ary reto oay nampireti neny be rangory le raha azo volo ty dia mirehitra mangamanga ohatriny gazy dia fa miverina migonongonona indray izy. Oay ary nandrivotra be tampoka teo nge ny tato anefitra mitady ho fantatra amin'ireo labisi dia io fa misy tsanganana tovavy mijoro eo afotrano. Io ve zany le hoe Diana? Diana tena Diana iro neny be raha velongory Andriamanitra manatraka ny lohany izy dia misy karazana setroka mainty mivoaka avy ao ambavany misotra maka ty amiko angely izy zany sady ty ambavako mihitsy vovonjeo marenina fa tsy misy aheniny atsy vondro ty koa hoe maneke fotsiny ohatray ary izako manembatsembana amin'ny fombafombiny kely sisa marina tsy atafitra n'le setroka ty ambavako. Iza ary le nitolona ny Diana teo tovery tokoa io mitolona manan-kenda ny Diana io. Moa mbola ety an-tanako tokoa rehefa mataran'andro no mampifandray azy amin'ity toeran'ity sy ny tontolony maty. Io mitetika niaka ny vatam-bato inona ary neny be raha velongory ny tokony atao akapokapoko le fanahin'le tsy manjary hoerany trano ange ny fanahy ny Diana ka afaka mandroaka fanahy tokoa ange afa matahotra sao dia ho voaraoka hatramin'ny fanahy ny Diana dia tsy mety amin'ny fombafomba ataontsika ko ka jerijereny ohatr' izao fotsiny kosa ve zany oay naka zavatra tao anaty vatakely neny be raha velongory dia nataony tao anatina karazana vera ray indray mety volony tovera angamby ireny fa le vatakelyko le nalainy teo. Andrekako potak'izay dia mipitika sady niraikitra teo amin'ny ririna ohatran'ireny hoe misy mitazon'ireny tovery. Ay marina tsy afaka mihetsika ntsony toy ny hoe misy tanana misitona any anaty rindrina zany. Tovery vontseo tovery efa miezaka manoatra ihany ary fa tsy mety ary nanjary faible be nge Diana zandry ny be sa le izy nitolomin'le tovery teo lasa narefo tokoa aloha izy kanefa ka tsy afa miembotra tsony angehtsika tsy maintsy atao an'io dia ny an'io ihany ny fombafomba. Ay ka toy izy ary neny be raha tsy ahina izy fiatraikany ratsy aminy dia toy izy hoe ka leo andramantsika sao dia mba mety ihany izay fa nijoro le Diana dia nanatraka ny lohany ohatran'le teo dia iny fa mivoaka avy any ambavandraingy le setroka mainty be tsy avelako viravorainyireo zany ianao rilo zany fa mitady votsitra ny tanako dia nitongo tokoa Andriamanitra
tena tafatsofoka ao amin'ny babako izany karazana setroka maitso izany. Tompo Jesosy. Zay fa afaka. Avy lolo rangano vadiko a. Ety ataovy amin'ny fanaovana azy ihany rangahy io fanahy tsy mahay mipetraka io rony be a. Ataovy mihitsiny. Jereo efa kely sisa tsy nahavofindra amin'ny fanahy dia natao mily nefa mitolomile tsy isainy io indray izy. Tonga dia alevy le famataranandro rekana ny ilo hoe dia pika fa raha tsy diso a dia ino no afahany miseho ato. Aleo hitsakitsahana mihitsy ty rony be a. Zay otika tsisy nyraisina ntsony. Ay marina, tena tsy mahatsiaro teny marina ilo. Dia sanatria vofindra ao anatiny tokoa ve zany ny fanahandiana e. Oay, ary toa mihamanjavona tsy kelikely koa nge za zany e. Ny tongotra dia avy eo tanako. Ilo a! Ilo! Ino fananjavona le kala? Oay, ary manjavona koa nge dia nazandry ny be a? Aza mikorompaka ianao ohatran'izao mihitsy ny tena fandehany ka. Manjavona tsy hitatsika le fanahany satria efa ao anatin'le vatany vaovao. Sura amin'izany ve ianao rony be a? Tena sura mihitsy aka. Oy, ino fanatraka tamiko ilo. Samo efa dia anazy amin'izao. Diana, ohatrany tsy miteny tsy mivolana nge zandriny be a? Aza mikorompaka ho ahy ianao fa efa ohatran'izao mihitsy ny tena izy. Ka tsy miteny izy. Afaka andro vitsivitsy eo izy zay vao mety hiteny tsara. Zany hoe mbola mizatra n'le vatana vaovao sy ny tontolo manodidina azy izy aloha mandritra izay fotoan'izay. Ao aorianan'izay aza dia mety mbola isy fahatsiarovany le tompom-batana taloha tavela ao anatiny. Zany hoe anjavona sy kelikely aloha zany manaraka ny fotoana eny ihany re. Oy, faly be a. Niverina ihany marina le olo tiako tsy fotiko. Tena misaotra betsaka ary neny be raha velongoly misaotra. Aza beko retaka eo fa borainy fatorany dia ataona ny efitra izy akainy hoe. Eny ary dia rovina zany zay no afaka mody riny be a? Ka na rapitso dia rapitso ihany aza dia efa afaka mody. Ao ary alohanao bataiko ry Diana. Izany afaliko efa ho herinandro mahery zay no tianay avany amin'ny hoteliny maty. Nefa Diana ty mbola tsy niteny tsy mivolana ihany. Ny masony foana no vandravandrany sady ohatry reny hoe olona very fanahy reny. Andraso aloha menina sakafo sao dia noana ary malalako. Sheria, manao andry ato dia maninona ho azy zany tsy valindry mihitsy manitra ihany ange ho aty le olo tia ndriky iry Diana. Ao fanana velondry efa reto vitako reto tsy inona ny sakafo arivako. Laso leo tetehako madinika amin'ity antsy ity le hena fa ndry matsy ohatran mbola tsy mahavita mandrirotra henako. Zay ao amin'izay ao moa hoe ao sokafo tsara ny vava. Zay dia tsakoy amin'izay Oy, nitodika moramora taty amiko Diana sady nibanjina ny masoko. Diana, za ihany ange ho aty manitra le malalanao. Dia ino fa ny safony moramora ny tarehako. Mety zay angamba vao tena hoe niverina ny sainy. Diana, faly be fa afaka niara-dalana amiko indray ianao amakivaky an'ity fiainana ity. Diana, maty nalainka le antsy avy nampiasaiko teo dia avy etrany dia natsato ny tamitendako. Tena mijinika tsy tanany ra. Diana zany ny anarako le tsy vaniny ty fa ilo ilo mazava.
tsy tomombana hatramin'ny farany ny fombafomba nataonareo e. Herinandro mahery zay no tianay avany amin'ny hoteliny maty. Nefa dia naty mbola tsy niteny tsy mivolana ihany. Ny masony foana no vandravandrany, sady ohatra ireny hoe olona very fanahy reny. Andraso aloha menina sakafo sao dia nona ary malalako. Siria, manao ndry ato. Dia maninona ho azy zany tsy valindry mihitsy ha? Manitra ihany angeo aty le olo tia ndriky iry diana. Ao fanana velo ndre ha? Efa reto vitako reto sinona ny sakafo arivako. Laso, leo tetehako madinika amin'ny tiantsy ty le hena fa ndry matso ohatran'ny mbola tsy mahavita mandrirotra henako. Zay, ao amin'izay, ao moa hoe, ao sokafo tsara ny vava. Zay, dia tsakoy amin'izay e. Hoy, nitodika moramora taty amiko diana sady nibanjina ny masoko. Diana, za ihany angeo aty e. Manitra le malalanao. Dia iny fa nisafony moramora ny tarehako. Mety zay angamba vao tena hoe niverina ny sainy. Diana, oy, faly be fa afaka niara-dalana amiko indray ianao hamakivaky an'ity fiainan'ity. Diana, maty nalainka le antsy avy nampiasaiko teo dia avy hatrany dia natsato ny tamitendako. Tena mijinika tsy tanany ra. Diana, sany nianarako le tsy vanity fa ilo ilo mazava. Ie, tsy tomombana hatramin'ny farany ny fombafomba nataonareo e. Ity tantara horenesinao manaraka ity dia niseho volana vitsy tao alohan'ny trangana azo an'ny ilo iny. Izay fa inona ary tia raha reo angendry farany jereo ngera tsy efa ritratra amin'ny ranomasondry mihitsy ka tsy rariny akia. Nahoana ny teny sorona tamiko sahady ny olo tiako fa nahoana tsy mbola zaza hitambarana, ny trano aza moa mbola andalam-panamboarana, tsy rariny loatra kirilo a. Efa zay rery manono anjarany tsy afaka mandahatra ny lahatra efa voatendry ankehtsika. Marina kiza ny lazay ny tovohery zany mila mitratiny ry. Sitako nantenaina ndraiky iny ahitandry mitomany lava ohatran'izao e. Karaha tsy sitrany ary ny tomany ohatran'izao dia maninona na velany ho irery tetiko ka mpivahiny ange izy mety iry manao fa tsy hoe fetreto mandrakizay e. Mpivahiny to asy anao ka tsy maintsy andao an'ity tany ity na hoela na hoaingana. Ka aloloatra e, tsy zakako. Tena mony tena reto tsy misy tika antsono ny fiainako. Omepozy mbo lafa naperako ny aiko. Omepozy apio aloha tazinazy morino apio aloha anao tosondy atao nity eo anao apio any. Inona re zany no ataoko an'ity namako ty herinandro.
Sy vondrona fandehanako izay ki ihany a. Fifampisarana lahelo sy fifankaherezana le izy. Andeha ho any eky iza. Olona namoy olona akaiky voatsela daholo makany. Groupe de parole de soutien zany. Ie, endry tsara. Izy thérapeute ny ansi manao hevitra ary mampitraka anay. Tsara be kosa ki zaniko. Ary tsy lazaindry mihitsy ofisiny zany Zay aloha ki fa lasa. Tazo dia mila terina ralondrina ohatran'izany. Aloha ki amin'izao fa tsy manina. Fa misaotra andrisy tovohery tokoa ki teo foana nanampy sy nankahirana. Raha tsy teo angamba ki nareo dia mety tsy haiko tsony izay nanjoana ohatran'izay koa. Misaotra fa efa tsy manina tsiny ki. Tsy misy tokony isaorandraiky izany Zany angeky mampinamana. Manu, tiandray le salaty. Fa inona loatra ary tsy arina ty amiko e. Manoa, inona ary ty mitsotsoka be ty kosa Tsy mitsokanao izany rehefa maika hamonjy fodiana fotsiny Manoa, azoko aterina angendry raha izany izao fa tsy maninona. Tsy olakolaka angamba fa tonga dia hitsiko ny resaka ary fetra mo. Fetra. Hoe ahoana ry Manoa? Tsy tiako mihitsy no ale zaharakarahana ohatran'izao e. Hoay, Manoa, tena miala tsiny raha natezotra anao fa tsy izany velivela ingeny tanjoko e. Tena miala tsiny akia. Fa inona? Ka mba ho namanao rery Manoa. Ny ho namako? Eno Fa inona no mba mahalinanao ny ho namako? Manoa, eo amin'ny defensiva be foana inge aloha izany ry Manoa e. Tsy aninona anao izany inge aho ahy. Za koa aza inge mampalahelo kely ry Manoa e. Raha tsy diso tokoa dia toa hoe maty tampoka ilay olo tianao nefa ny rarahanareo efa akaiky raha naraka ny tantarainao nandritra an'ilay séance de parole iny e. Eny e, mampalahelo tokoa ianao. Ary izy mahatadidy be eny e, tsapako mbola tena voadona tokoa ianao e. Tsy any be anao isokatra amiko nefa fa tiako fantatra fotsiny hoe eto aho anao raha ilainao. Ary manana vahaolana ampisinany ny alahelonao ihany koa e. Amin'ny fomba ahoana? Izay aloha angamba fa hitako tena maika be ianao izany e. Manaraka indray dia tozana ny resaka Tsy azoko mihitsy koa ty lehilahy ty. Rehefa manomboka liana ilay olona dia ho tianao mitapindray. Amin'izay nitsokanao ka Izy mahalalako fa efa zava-dehibe amiko ireo zao fitadiavanao azy zao e. Zaho toa efa ela ny tia hanampy sy te ho namanao koa inge. Ka io fanampiana lazainao io mihitsy inge mba tiako ho re e. Raha ny marina dia mahafantatra toeran'izay toerana ahafahana mihaona sy mifampiresaka amin'ny maty le izy Toerana ahafahana mifampiresaka amin'ny maty? Eno Fa manany any avy ianao sa ahoana e? Olona efa hoe maty ve dia amin'ny fomba ahoana no mbola ahafahako mihaona aminy? Andeha koa fa tsy andahanandro amin'ny angano sy abobonao fotsiny eto ka. Nataoko fa mba olona matra ihany ty ianao ka iny nampiredredin'ny fiainana fotsiny. Tsy rediredy velively izany Manoa fa tena marina. Ary azoko atoloko anao ilay toerana sy ny fomba fakanesana makany. Hôtely maty no anaran'ilay toerana, hôtely maty. Hôtely izany le izy? Fa tsy hoe hôtely maty no mahagaga kely. Maty angamba mbola afaka hitrano amin'ny hôtely. Ka efa izay mihitsy nantopisian'ilay hôtely natao hihaonana amin'ny maty. Dia mandoa vola ve izany makany? Ianao tiako tsy mandoka. Ny fahavononana ihany no ilaina ry Manoa. Fa io no fahafotsiny nefa ianao makany dia tsy maintsy manasa olona iray hafa indray farafakely ny akany ihany koa
tsy maintsy manao dokam-barotra tsina ny hotely fa bosaoaray no azon'ny clientko. Raha azoko tsara nge zany dia efa tany amin'ny toeran'io koa ianao e. Ary no io fepetra no lazainao teo io mahatonga anao mandresy lahatra fatratra ny hoe akany. Azonao tsara mihitsy, efa tany tokoa ary tsy zany velively manosika iresaka aminao fa tena hoe fity te hanampy anao fotsiny. Mba tantarao ary hoe inona sinona no tokony ataoko sao dia mba horesinao lahatra ihany a. Tsotra kely re a mila fotsiny ianao a maka ny ratsambatana anankiray an'ilay olo tianao, volo vitsivitsy ary zavatra ray tena tsy fonofony fahavelony. Ireo no mila entinao any dia azo antoka fa ahitan'ilay olo tianao ianao. Ahoana tsara hoe rifetra samy manana ny tsotra keliny amin'ny marina ny olona. Taminao angamba nitsotro izany namaky fasan'izany fa raha ny amiko sady na te ahita mafy mivady koa za tsy havita ny mbazimba ny razan'izany mihitsy. Olomanoa ka tsy tia azy ianao matoa ohatry samy risika sy manao an'izany mba ahitana azy. Tsy mavita an'izany ary fetra raha tsy efa mivady kontana koa ndeha hamaky fasa. Afaka mifanampy foana ingeo atsika, afaka mifanampy. Azoko anaramana olona ny manokatra ny varavaram-pasina dia maka an'ireo zavatra ireo sisa no anjaranao. Afaka miaraka aminao any am-pasina koa raha ilainy izany e. Tsy afaka mikipika an-drazana kosa nefa fa tsy maintsy ianao ihany no maka an'ireo zavatra ireo aza moko tsy nampoziko zavatra maharikoriko ohatr'izany koa ty ho resahanao amiko ka. Eny e, manolotra vahaolana ihany moa no azoko atao fa tsy afaka ny anery anao amin'ny safidinao aho e. Raha tapa-kevitra anao dia tiany larako. Mila manapa-kevitra faran'izay aingana nefa ianao fa isy fitaterana makany afaka 3 andro. Raha tsy izay dia afaka enerinandro indray izay aloha velany sesoa sy mino hoe sano isavasava razana ty apasana. Vitanao le io e. Ty labzy zao aty ianao dia mizara tsy mitonona an'ilay anarana teo fa tena fady zany any amin'ny hotely maty tena fady. Toerana anjakany demony ve zany toeran'izany sa ahoana marina no hoe tsy azo hitononana ny anaran'i Jesoa e. Dia tsy haiko loatra rehefa tsy azo atao fotsiny sady efa hoe aza mitonona an'izany tsony azo zavatra ny demony tokoa ve moa fitaniraka maky fasana ty ohatra n'izao antrio. Ahoana ozy ianao Romano? Dia tena tsy araka amiko hiditra mihitsy ve zano ahy ianao e. Efa hoe tsy mety tsy mety. Eny ary e. Sany fofona rery lantro tsy laitra. Efa andro vitsivitsy koa moa izay nandevenana ny natenainako. Aiza ho aiza eto moa. Tao eto raha tsy diso aho fitadidiako teo fona aminao alory natenaina. Fona raha tsy maintsy hainao ohatran'izao. Tiako loatra ianao ka tsy foko. Mbola te ahitanao mafy aiza moa le antsy teo. Tieto misy raha ny zavatra mivoaka avy eo amin'ilay lamba paty. Tieto ny lohany. Isototo manaraka mihitsy angamba izany fa tao be dia be folo azoko ka. Fantsapana ny sisa. Aiza ho aiza ary santana zany. Tiako sakay ny tanany avika. Satra ilay paisa teo sahako tokoa ve ny anaisitra ny ratsan-tanany amin'ity paisa ty e. Tsy maintsy ataoko rangahy zao noho ny fitiavako anao ihany natenaina. Izay Andriamanitra miarina nijery taty
natenaina matahotra natenaina fa ino zao mampiatra otrana zao ry manoa ry manoa zay ahoe tazomina natenaina mafiatsa ny tanako ry manoa aiza koza natenaina mamikitra anao eo e ny sainao koa angamba nefa doto ny tahotra loatra ka eny tokoa tanao za ary andao ivoaka tato amin'izay fetra fa sarotra ny tahotra ato atolory aro ny tananao e aiza leo toty ny tananao dia andao zay nandray zany zao nitingana manaraka ka anao aloha e tsolo le tahotra e akany amin'le karaka na n'le lamasina makany amin'ny hôtely matsika e kara ino a aiza misy arysantetra eny anjanahary eny anjanahary oa vazovaza le zany e toerana tsy natao hitan'ny olona tsy manana fanasana le izy azonao indraindray a lamasina no mitatitra makana indraindray a kalesa ary indraindray a karabe ay fe tena hoe mahatsokotsokolona fahatany inona tokoa moa zany ny ataoko raha toka mpivarotr'olona ty olona rako ty manoa eto zany ny toerana iandrasantsika azy a ay tsy misy ninina angeto ry fetra e ka mbola tsy tonga ny fotoana e mbola mirombe folo latsaka faefany ene zao e fa ono a enao marina ve hoa tsy mba matahotra e za mantsy ty sady avivian'ny atsika no avivian'ny tahotra nefa ianao taotry ny tsy taitra kory aza matahotra refa efa eto aho namanao a inona ary ty e tena misaotra tokoa rery fetra ay misy lakilosy maneno zany zany no manambara fa efa mirombe volora alina katoko zao a ary efa ao le lamasina ao aiza avingy anao e eto avingy anao e io e ay ary to misy lamasinina tokoa io ohatra ny tsy de tazana tsara fotsiny le lamasinina no reto zavina manodidina azy ka andao malaky ary efa reny manaton'ireny dolo koa ny mpandeha hafa reny ary taiza koa no mipoiran'ireny vetivety teo de olombelona ve zany resa andao malaky fotsiny re andao e zay de mazotoerana ianao zany fa manomboka mandeha le lamasinina misy tonela maizina be io aloha io sady lava be izy zany ary to voatafavoakan'le tonela le lamasina dia niova ho arafesina be andriamanitro ary to lasa razana goaka maso be daholo koa le mpandeha niara-niditra taminay falozina retsy e efa tamin'ny voalohany ange reny tsy olona fa fanahy mirenireny e rehefa anaty tsy mahita ny lalaka izorany intsony tavela teo anelanelan'ny tontolo maty sy ny velona reny anga fa inona tokoa aloha le zavatra tena tsy fon'le olona fony fahavelony entinao e kolie iniango mifameno kolie iniango mifameno firavaka roa samy hafa rehefa lasa anankiray rehefa mpifanakaikezina no le andry amby ao amin'ny vatony ity ambozonako ty ny ray ary ny ray tany amina tenaina ary ianao ka ny iPhone 13 Pro Max ny Marina no nentiko tya iPhone ino a efa mety koa na telefona aza nentina any ka io anie ny tena tsy fonisy nandaniny androny tsara kareka izy tiako izay ry manoa e tena tsara nge zany noa azonao aseo ve ny saran'izany Marina olontinao zany raha tsy mampaninina anao tsy maninona ka tsy maninona mihitsy andaso ange andaso io tandrio io ay to tsara tarebe tokoa ary to misy fitoviana kely amiko ange izy zany oay efity aloha ny hôtely maty efity aiza mifihezinezin'le trano arakotra zavina be ny tokotany amin'izany ohatran'ireny simetiara ireny
tena misy razana milevina ve ao amin'ireny? dia asa mokiko. Efa ho tonga indray izay ny vahiny manaraka ko. Andraso aloha hikarakara cocktail de bienvenue efa laniko le tatoko. Ivomboay ampiarahana amin'ny ranomasokary sy voankazo sisa angoaika. Dia asiana rano misimisy sisa dia izay. Ao tsara. Izany mogadina ao an-tokotany ao izany ny lamasinina. Tonga soa aty amin'ny hoteliny maty rery anakisany io. Salama tompoko. Aneny be ravelongolo reno anarako ry Manuela. Ty aloha ny cocktail sotroy dia rehefa avy eo omeko anareo ny lakile any chambre anareo Misaotra tompoko. Ato ary ny efitranondriko ato pisa rehefa mikato fotsiny io Misaotra tompoko. Tompo Jesoa, inona koa reto mandady era amin'ny plafond reto? Sady romotra be nga izany mariny reto raha tsy sambotra aty amiko aty. Fonjeo Kala mainty maso, kala mavo maso, mipetraka. Sady manina ty amin'ny efitry ny vahina ty moa te nisany. Lasa mivoaka any. Nipetrohany be le biby mainty be anankiroa teo dia nierina sady lasa nitsirika mivoaka ny ivelany any. Azafady reto fa sendran'izay biby tsy mahalala fomba. Fa biby ino ny rendriny ny be ravelongory biby fiompoko re. Biby fiompinao? Tokony tsy naninona andriko ihany ry zareo fa ndriko nitonontonona n'le anarana teo fotsiny ngeny naharombotra andry zareo mety mbola tsy fantatry ndriko angamba fa tsy azo etsona zany anaran'izany aty tandremo fa raha mbola manondrono ohatry reny dia tsy afaka miaro andriko tsony satria efa zay no lalana amin'ny feny hotely. Eny ary tompoko, dia miala tsiny indrindra. Mety mahita toro mihitsy amarina. Efitrano tiako no mampatahotra be izany. Lamba-pandriana sy ny lamba dadambatra ary ny lamba-mbaravarakely amin'izany ohatry ny mainty be daholo. Na ny jiro ampola manazava ny efitra aza moa solopolopy hafahafa izany. Raha araka ny tenin'ny be ravelongory izany dia hoe manomboka rapitso alina amin'ny 12 ora ohatran'izao hatramin'ny 3 maraina no tokony hanomboka hitany natenaina ary mandritra ny 3 alina io. Efa tsy androko sahady. Manoa ary mba iza koa ary samy miantso ny anarako izany. Mano. Izay fetra tsy ambadika azy. Toa ao andala tsara ao mantsy raha fahenoko azy izany. Manuela. Zay indray. Aleo hoe voako vetivety. Tsy misy nizaniza akory. Riza koa io mitsoro eo afovoan'ny lalatsara io. Olona io sa inona? Ary lava marotsaka be nge samy vatan'izany. Fa mierika tsy amiko. Dia mandady amin'ny tany ohatran'ny hoe anenzika ireny. Aleo miverina any amin'ny efitranoko aingana ka. Zay. Mety ireo fa nampirenireny lasain'ny fitra angamba ireny. Tsy voaboaka antsony ka. Sady ozy tokoa moa ny be ravelongoro hoe
tsy azo atao ny mivoaka ny hevitra ao aorianany amin'ny 12 alina. Iza daholo tokoa reto tokotany reto e. Ohatra misy anarana nge eo amin'ilay takela-bato izany e. Ina mba jereneny e. Tony izao efa tamin'ny taona 70 no maty. Dia ity indray vao tamin'ny herintaona. Sy toa vao no adina mihitsy ary izy zaniko. Vao nandefenana olona angamba. Andrekako eo ary toa anarako ange io misoratra io e. Soratra io dia datin'ny rafakapitso ilay vao lasa fahafatesako. Hosena rety e. Iza kosa manosika anazy zany. Nalatsaka ato anatin'ny lavaka marina. Dia izany fa misy manotra. Lasa tsy antareko Czekako nufy. Mbola atao pandriana. Tsara aza mihitsy nge raha fety zany e. Sady lava vonony tsara bika sy tare. Lefitsika moa dia oka fotsiny miaraka amin'ilay nifiny somary sosona kely. Arenjana koa le ty zany raha anao tazan-davitra. Izy kosa aloha tsy ratsy sahozy raha. Tena mitovitovy tokoa aloha e. Tena amin'ilay goany lahy mihitsy. Sady tsy mifakaiza amin'io nge le tsy niendrika ilay raha fotsiko e. Tena marina e. Sambatra leselesiny nahita azako. Ty mbola tsy nety jesipa hoe idialy hoentina tia ampidirana ny fanandiana ange. Korazy le tsy fa tsy maintsy mahita foany lahy. Korazy lary manitra. Rovinao zany no ataony fombafomba ka. Mety raha afaka-piso angamba. Satria mandritra ny alina farany vaniananay aty ozy ny bera verongory. Afaka be lahy raha fetra. Ary aloha le sy bainina aloha iala maivana fa efa ty manatony ty koa ny lahy. Surare tsy e. Manoa. Ao tsara. Efa vonona eo amin'le ry. Androany mantsy no andro voalohany iresahanao amin'ny antenaina olontinao Vona ka. Efa tsy androko azako. Fa tena mampanofy ratso aty toerany ty mba marina e. Manoa, normal be kosa nge zany. Na ny anaran'le hotely fotsiny aza dia mety mampanofy ratso. Indrindra moa fa amin'ny alina. Fa mila mahatanjatsaina tsara ndria. Tanjona foana no ataovy eo an-doha. Zany efa raha alina nge dia ionareo e. Zay tokoa aloha e. Fa mba iza ho le tovolahy resaka taminao teo e. Totra ny toka dia lasa mantsisy vao nanatona. Tsy zany kosa ka. Tsy hanao zany nampandeha azy teo. Manitra le iny manitra. Banty niara nianatra tamiko tany amin'ny université iny e. Ay tena ahoana nefa nitatriana roa vao mifanena fa tsy tao anatin'ireo lamasinina. Ka na izaho koa aza mba hagagako. Sisa dia igadona ny amin'ny 12 alina.
tsy haiko tsony na tahotra na inona mampitsangam-bola ohatran'izao fa mila miomana izany afa hisy zavatra fa hafa hitranga eto. Izay tokoa misy rivotra mifofofofo eran'efitra, atopatopan-drivotra daholo ny lambam-baravarakely. Io fa ohatra misy setroka ambolombolony eo afovoan-trano. Iny fa mamendrika olona. Tena tenainy io mifotra io. Tenainako. Fakahita tamina tenanay ianao. Ie. Kosa. Tena tsy mampindry fetra. Zany. Tena tafaresaka tamina tenaina araka an'ilay lazainao tokoa. Sady tsy vitan'izany fa afaka mifapikasoka taminy ihany koa. Tandreny fotsiny raha sao dia mahavita zaza mety hisy angatra ao. Fangazany azo atao. Alina be izy zaho mahajanony ihany koa izany fa marikoriko ka inona no tokony arikoriko amin'izany ka inona fomba fanaon'ny mpifankatia inge izany hotely raha teo no misy anazy mahajanony ihany ho izany resaka izany fetra sy ary manoa ianao kosa aloha dia tsy maintsy anay miandry kely fotsiny ozy neny bera velongory dia azo tanterahana ny fombafomba. Fio miantso mba iza loatra azy izany tsy hivoaka antsony kosa aloha fa izy izany sokasoka ho azy teo ilay varavaran'efitro dia iza koa io mitsikilo io matahotra marina le zavatra lava marotsaka pendra io iny fa mandaty moramora dia nianika amin'ny fandrinako matahotra io saronako ny lohako izay kosaka efa nitsanona ka mety lasa angamba andraso hoe avokako moramora ny lohako andrekato mbola eto ambony ketroka kendany amarina lohako izany ary tsy afaka mihetsika ngesa izany naninona moa ary efitra maizimaizina fa hafa ngesa misy azy izany ary mifatotra ihany koa ny tongotra matanako dia iza koa reto manao sarotro mainty manoloana reto iny fa manatona ilay anankiray sady nanala sarotrony to ifetra fataonao ina tsy olakolaka aminao ary manoa fa aleo tonga dia tsiko no resaka ho ataonay fitoeran'ny fanahin'ny marina olo ty ko ny vatanao inona ino mialatsiny aminao fa tsy maintsy nataoko zao hitako indray ny marina olo tiako ahatonga azo isany velona indray fetra alozina re tsy lazainao
Izao raha tianao fantatra koa dia zany tao ambadiky ny nahafatesana natenaina olontianao. Ahoana tsara koa ery Fetra. Iny sendrasendra no nahitako anao ary taitra mafy tamin'ny fotoana voalohany zay nahitako anao. Ianao manko misy fitoviana be amin'ny Marina olontiako fa nodomandry izy. Nalay mpanahy hitsiriritranao. Rano marina efa mambola na no nanara-maso anao sy nantenaina. Raha mbola eo nefa nantenaina dia sarotaniko ny azoko anao sisa riananao akany amin'ny hotely maty. Izay no natonga iroso tamin'ny famonona azy. Saovanina! Pamonona! Eny ka izay sisa no azoko atao Ianao zany namona natenaina fa tsy loza toy ny loza rehetra kory ny nahafaty azy. Tsy nahafaty. Ho tanteraka amin'izay zany ny fanodiko satria efa ela loatra izay fotoana niandrasako izay Te hoaiza zany ny fanahiko ka hoaiza. Andao ny vatanao arosolony any Marina. Efa misy fasana amin'ny anaranao ihany koa nge ao amin'ny tokotanin'ny hotely maty ho marika fa efa tsisany velona tsony alao Antro! Zany efa fambara ratsy ilay nofondray ary fa tsy tonga ho azy. Ela be zany fa mila natetevanao amin'ny rahanao ato amin'ity very aloha. Maty amarina. Zay. Aza be tatasika eo tsony le kely ty fa mandeha ny fotoana. Meo le vera misy ny rahanareo. Iare, tiry nenibera velongory azafady indrindra. Ngonongona fahafo nenibera velongory. Misy tovovavy miseho eo afovoan-trano. Mety fanahy angamba fa haritra be ny volokotiny. Iny fa manatraka ny lohany. Dia misy setroka mainty be mivoaka ny vavany. Zinony ty marina fa misotra makatsy amiko le setroka. Oy, to tsy nikeka tso. Dia tsy hitatsony koa ny fanahany Marina. Dia zao satria ato momba natramin'ny farany fombafomba. Vao ny fatorany dia eto nanefitra ao izy akainy. Zany ve? Oaiza ny afaliako. Oay marina, misaotra indrindra nenibera velongory tena misaotra. Ifetra ihany rety. Ifetra? Eno Oay, to ifetra tokoa. Fa aiza zany? Ato trano re ianao zao ato trano ianao. Ato trano? Eno Hafahafa be angizany fahatsapako ny tenako zany Narary angamo sasana nino? Normal be satria isan'ny velona indray ianao ary ao anaty vatana vaovao sady salama tsara. Vatana vaovao? Eno Zany hoe? Nandaitra le fombafomba natao tany amin'ny hotely maty Marina. Efa ety amin'ny tontolo velona ianao zao. Zany tokoa ve? Tsy mampino. Ary inao mampitomany ianao? Dia aza mitomany ohatran'io tsony moa Ranomaso kafalinany ary Marina. Faly loatra Ohatran'ny hoe mifangarongaro be zany ho ny zavatra ataonjoako ato Ohatran'ny hoe mifangaro amina fahatsiarovan'olon-kafa zany. Eny, normal be ihany koa zany satria ozy nenibera velongory hoe mbola mizatra an'le vatanao vaovao ianao ary mety mbola misy fahatsiarovana amin'ny manota vela koa andohanao. Tena leo aloha za akaina kely mihitsy ka. Eny. Ohatran'ny marary tampoka teo koa zany lohako zany. Eno
makaina ry aloha e. Dia tenenao izay zavatra ilainao na hoe tsalotsalony vavanao fa hoentiko anao e. Fetro? Ahoana k'izay no malala? Ahoana ho a? Mba avelanao hifokasikara kely veary ahy e. Ianao ange hoa efa tokony tsy handray an'ireny tsony e. Sady vatana tsy mpifoka ange io misy anao io e. Ka marary kosa angeo aho mozy aho tamin'ilany lohako e. Sady ela ihany ny teny teo hoe teneno izay ilainaoko. Indray ary. Be akosa le kopy ohatran'izao foana ange ny etombolinao e. Za nefa mba nanantena hoe nitazoninao le volo lava be any manohy teo. Fa za aloha no olo tia lasa manohy e. Sady ataonareo lehilahy inona koa nefa volo lava hoanina. Mba misy foditina re rehefa mba raikitra ny inona indray. Sady aza resana n'izany manohy zany tsony koa ka efa marina zao za. Fa na izanaty izany aloha dia tena nahay ny safidy ihany ianao ny safidy an'ity manohy ty ampidirina amin'ny fanahiko e. Tsy dia mifakaiza firy mantsy izay roa vavy. Mety ozy izy aza angamba ny olona hoe rehefa maty le olo ty dia ny raha vaviny indray no nivadianao e. Fa hoana Marina? Ahoana tokoa le mariazy sikesindry e. Atao roviana ihany e. Aleo kosa mba manaraka mieritreritra an'izany ka. Ahoana kosa e. Fa raha mba tia tokoa zao hoe lahy dia eto ny lahy miala sasatra kely mba miova rivotra. Mba be fiantana amin'ny tia malalako ty ka. Io fetra. Sady za koa leobe mitakosina amin'ny fianakaviany manohy. Sady leobe amin'ilay ametrahany amin'ny fanontaniana momba ny fiarahantsika. Zany? Raha ny sitrapoko aza dia tsy tia Antananarivotsika no mipetraka. Fa leo miresaka amin'ireo olona mahafantatra amin'ny manohy ireo mihitsy aho. Eny ary ao fa odiniany zany re. Mba aza atao ela moa elo zao zany eo ihany fa nafatrafatra mafy tokoa ange hoa ineny bera velongoro hoe mila manasa olona anankiray ianao farafaratsiny ampisy vahiny foana ny hotely maty. Sahitan'ny vatana vaovao ampigana fanahy ho an'ireo vahiny vahipy e. Tsy adiniko re zany e. Saingy tsy hitako fotsiny izay asaina akany aloha hatreto voery sy ilo kosa nefa nandritra izay fotoana izay. Fa betsaka koa le asa androany ka. Efa ho amin'ny firy vera anga vao tafavoaka ny toeram-piasana. Ary andraso tokoa aloha andefa asana mesazy aloha ilo so taitainao e. Zay. Dia aloha veloha mamizay aloha moto dia hamonjy vodinako. Rety tovera mbola tsy tonga foana hatramin'izao e. Efa tamin'ny firy izy nilaza fa niala tany am-piasana teo dia hatramin'izao koa hoe dia mbola tsy tonga aty an-tranony aho. Oe, ary misy numero miantso anaty fandraso e. Allô? Salama tompoko? Ien tompoko? Zavady ny tia miresaka aminao ty ka? Misy inona tompoko? Ahoana tsara? Mifandona tamin'ny camion be no moto netiny?
dia aiza izy amin'izao lanitra. Maraina tsy ao anilan'ilay olona tena tiako sy mamiko. Ray volana tokoa mantsy nafatesanao ry tovoery aho. Ray volana nolonako tao anaty ranomasy alahelo. Fa nahoana reny telozanao rereto ahy? Nahoana? Dia benga fikasana sy nofinofitsika mbola tsy tanteraka ry tovoery. Mba mahita ihany ve ianao any amin'izay misy anao any? Mahatsapa ihany koa ny alaheloko. Aleo ngamba hiarina tete karakara vatana fa raha misy mahita amin'izao ngamba dia lazain'ny olona vavy voakala ka. Dia andeha hiantsena fa tsy misy sakafo azo karakaraina intsony mihitsy aho. Tsika hoaly kravito rehefa mipoaka izany zavatra andrasany lazany sao dia ho tia lafanina fotsiny eo indray. Eno ianao ty ry Marina. Ara-nanana ve tsy efa mba novidiako andiny fa tena lany volabenga ho antsika tamin'ilay fialatsasatra tamin'ny lalenao teo kosa. Indray ariko. Manu ary mo tsy maheno mihitsy sady lasa niova be angekindry izany tena saika tsy fantatro marina. Iza moa azafady? Andray za kosa veke dia tsy tadidiny re inona ary ty manarina namany ty? Toa tsy fahiny amiko tokoa aloha le endrika ary mety ty izany le hoe ilo. Ndry koa za moa dia anaovana sinema kely dia mikoropa-ka ery. Amin'ny fomba ahoana moa nanadinoko andriry bezitiako za moa ky mba gagako. Ina ky maresaka elaela tsy izay tsy misy akia. Zao mba mandehandeha miantsena izao. Zany oay tovila anilako ty tokoa eky ny fetra olo tiako vaovao. Olo tiandry vaovao? Eno faly mahafantatra anao ary tompoko. Bonjour. Tonga dia andraso ao anaty fiara lesy za fa hiresaka kely vetivety amin'ny ty namako ty okey Kisiria. Vovavy eo dia efa ho atsasakadiny mbola ao ihany. Laso mihitsy aloha ampanenona klaksona mihitsy ka. Sady ry zalahy koa manaiky tabe an'ilay resaka parkinako. Iny kosa efa nivoaka tao ka. Nahatra koa ny resaka vovavy toka marina moa hitan'la insipiny angeka lesy le namamy manoa tena akaiky azy mihitsy dia tsy hafa ny ala mihitsy sady kiala koa azakay mampalahelo beko maty tamin'ny ray volana ange hono ny bandolo tiany anga
tena mampaveloko izany tena nampahelan'ny resaka teo dia nyresaka momba an'ilay hotely maty zay. Ay, olo-marina dia ahoana ozy izy ka? Mbola nomeko fotoana aloha izy andinihana kely fa sura fa naika izy. Tena nifankaty be ange izy sy le hoe tovoery ay fe eny dia engany amin'izay mba afaka didy amin'ny mibera velongorotsika tsy misy arakaraka tsony koa aza donoina fotsiny miteny azy amin'ny fahatongavan'io tovavy io any raha akany tokoa izy ohatra dia andraso ilazako koa raha manitra satria mino fa mety angara iny ty sipa kely akamany ty kala kosa aloha dia tena mahafadifady zany hoako nanaikitra ngamba lesy ny trondro fa io iry fa mandefa mesazy zany ve dia aza donona ny mitondra invitation omena azy tsy ho ajoiniko ka amin'ity tramon'ity sipity efa mialefa tsikelikely koa ngamba fahatsiarovany manohatondohako aleo koa ialany fa mampivadika to fotsiny ka tsy ngamba ny sonery Mano mandro sokia ino manahoanydry salama tsara aleo aloka izaho isitona kely faraparany an'ity sikary ity dia miditra ahoary fa vendry ty koa ka lasa mifoka sikary maty ay mo manoto koa tsy mifoka sikara aleo azavaina amin'ny tony nanazavany fetra amin'ny manoto amin'ny voalohany fotsiny zavatra rehetra dia inoko fa ho resy lahatra io efa nieritreritra tsara zany dry efa vonina tsara ye fa misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka fotsiny kia ty ary ny freanao dia misaotra indrindra ay zany aizina marina mamiryfiry be koa ny atsika ririna koa moa ny androko sady efa ho amin'ny 12 sasan'ny alina nge zaho tsy maintsy tonga alohany amin'ny 12 alina izy manoraty zany dia tsy hahatratra n'le kara mihitsy areza koa aza zay kareto toa tsy misy nininina akory azy eto fa tapy tanety fotsiny ary sao dia mba diso fanory koa sary manoa sasana tri mampiesina andriamanitro iza koa zany mikitika ny soroko zany andriamanitro iza koa io oay tena azafady re raha ohatra ny nanaitranao ahy ifenao ny alan'ny taxi teo no tsoko moramora fa tsy nahiny mihitsy tena saika tapaka marina ny lalandrivotra mialatsiny re manitra aloha no anarako ay faly mahafantatra ny akosa ilo ay dia za koa faly mahafantatra ny ilo ary mba fantatra ao mantsirilo fa sendrasendra nge zao fionatsika izao fa efa tena tetika voalaminy ny be ravelongory mandeharako ny tokony io zany ny zavatra etra afaka andro vitsivitsy eo dia miara-mody amin'ny dianahy ty ny vatany ilo no atao fitoeran'ny fanahany mahafinaritra be tokoa kay aty ivelany aty zany tovery tsy efa miteny anao moa raha velao aloha ary mba hiankinantiny eto an-tsandrinao eto mangatsika nefa fa tsy mahafanatony ny taloha tsony tsy maninona ka
tsy tiako hifaran'izao fotoan'izao ka ndefa efa kely indray izao sisa dia amin'ny telo ny andro. Aza mbola mieritreritra an'izany amin'ny telo re izany ianao fa araroty tsara fotsiny na ray segondra aza. Fa hono Arilo, nandoa vola tokoa ve izany ianao nakaty sa? Ka tsy mbola nisy resa-bola aloha hatreto na niariary azy fa inona mahatonga anao anontany an'izany? Dia inona fotsiny izany ka ha? Inona ny tombontsoan'izareo mitondra anao aty sy manao an'izao rehetra izao? Dia asa reko fanazanina izany aza angery tovery tsy ho vidy vola mihitsy ny fotoana tsy manam-paharoa ohatr'izao hatramin'ny oviana teto ambonin'ny tany moa nisy an'izany hoe hotely mikarakara fionana maty izany io ianao ka na ohatrinona ny takiany dia ataoko izay hanefahana an'izany mitandrema ihany nefa sao dia manao tao foana toa misy zavatra tsy mahatiko lolo izany mantsy. Ve ny lolo koa ka mba maty ny lolo raisinao toy ny vazivazy le izy kanefa tena matotra ange miteny an'izany Rilo mila mailo sy mitandrina foana ianao. Ndray ary inona koa izany? Ohatrany hoe karazana alarma izany fa nisy inona ary? Dia misy olona manao akanjo mainty mirebareba misy sary reny. Nenibe Rafelongory ty manantona antsika ty. Nenibe fa misy inona? Fandra-be fotsiny izy marina. Vesatra be izany lohako izany fa naninona moa ary mifatotra angeza ny tongotro sy tanako izany marina raha tsy le nofoko tamin'izaho vao tonga iny ty tanteraka ty tena maizina tsy hifankahitana koa azy izany ka raha tsy nisy an'ireo labozia manodidinareo izany dia tena hoe maizikitroka dia misy farobolana mifaritra koa ka eo amin'ny gorodona misy anahy dia misy kitana ao anatiny Andriamanitra fa ataon'ireo inona ary ary misy olona manatona izany sady maromaro mihitsy raha ny fandrenesako azy ireo olona vitsivitsy manao sarotro indray reto dia Nenibe Rafelongory Nenibe fa maninona no ataonao an'izao? Tsy namaly izy fa nigonigona fotsiny iray. Amin'ny 12 ora alakatoko izao tonga amin'ny fotoana anaovana ny fombafomba. Fa fombafomba inona kay? Tsy misy arako ange izany tompoko Manitra manatona ty ianao hanatanteraka ny fatidra. Manitra? Ino tokoa fa nanatona ilay olona manao akanjo mainty mirebareba anankiray dia nanala ny sarotrony. Toa manitra tokoa. Manitra? Fa ahoana izao? Mpamadika raha ianao dia volovelona ho ataonareo sorona ho amin'ny fikambananareo izany Tovavy tsara tarehy ohatr'izao kosa ve dia volonao atao sorona fotsiny ampidirana amin'ny fanadihana olo tiako ny tena ilavana izany efa ela ny andrasanay tovavy ohatranao izao akaty amelona indray andiana ho tanteraka izany androany ary afaka iririany amin'ny tontolo velona indray izy izany hoe ho ataonareo fitoeran'ny fanadihana izany ny vatako dia ny fanahiko izany makaiza manaraka ny tovery olo tianao ka any amin'ny varotsy mifody tsy vanina rangahy ianao tsy vanina izay filazanao azy ihany izay raha azoko tsara ange izany dia nataonareo an'izao koa manoa matoa izy lasa niova be ohatran'iny sady lasa niaraka tamina lehilahy hafa vetivety tao araka ao tsara mivantana no azy fa fanahin'olo-kafa mihitsy no anatiny fanahin'ny olo tian'ilay tovilatsona hoe feta ary tsy hoe ladotra n'izany koa no azo anao indray ankily manoa ela be izany fa atao ve
ety ny azy dia ataovy mifatydra anatao kely eo amin'ny tananao a sy ny azy dia atetevo ato anatin'ity karazana very ty. Aiza re raso zay mianao sisy zao ka mesoratandranga ianao a melao afaka ny anininy eo tsony tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka raso tiary nenibe raha velongory ty omeo a le volony raha matokely diana reto ary reto oy nampireti nenibe rangory le raha sy volo ty dia mirehitra mangamanga ohatrindry gasy dia fa miverina migonongonona indraizy ary nandrivotra be tampoka teo nge ny tato anefitra mitady ho fantatra amin'ireo labozia dia io fa misy tsanganana tovavy mijoro eo avotrano io ve zany le hoe diana tena diana iro nenibe raha velongory tsy mantro manatraka ny lohany izy dia misy karazana setroka mainty mivoaka avy ao am-bavany misotra maka ty amiko angely izy zany sady aty ambavako mihitsy vonjy marenina fa tsy misy ahy amin'ny antso vonjy ty koa hoe maneke fotsiny ohatray ary iza koa manembatsembana amin'ny fombafombiny kely sisa marina tsy atafitra n'le setroka ty ambavako iza ary le nitolona ny diana teo tovery tokoa io mitolona manan-kenda ny diana io io mbola ety an-tanako tokoa rehefa mataranandro ny mampifandray azy amin'ity toeran'ity sy ny tontolo maty kekanyaka mivatam-bato inona ary nenibe raha velongory ny tokony atao akapokapoko le fanahyn'le tsy manjary hoeran'ny trano anke ny fanahy diana ka afaka mandroaka fanahy tokoa ange afa matahotra sao dia ho voaraoka hatramin'ny fanahiny diana dia tsy mety amin'ny fombafomba ataotsika ko ka jerijerena ohatr' izao fotsiny kosa ve zany oay naka zavatra tao anaty vatakely nenibe raha velongory dia nataony tao anatina karazana vera ray indray mety volony tovera angambo ireny fa le vatakelyko le nalainy teo andrekiako takizay dia mipitika sady niraikitra teo amin'ny ririna ohatra andreny hoe misy mitazon'ireny tovery ay marina tsy afaka mihetsika tsony toy hoe misy tanana misitona any anaty rindrina zany kay very vontseo tovery efa miezaka manoatra ihany arivo fa tsy mety ary nanja le diana zandry nenibe sale izy nitolomin'le tovery teo lasa narevo tokoa aloha izy kanefa ka tsy afa mihevitra tsony angetrika tsy maintsy atao an'io dia ny an'io ihany ny fombafomba ay ka toy izo ary nenibe raha tsy ahina izy fiatraikany ratsy aminy dia toy izy hoe ka leo andramatsika sao dia mba mety ihany izay fa nijoro le diana dia nanatraka ny lohany ohatran'le teo dia io fa mivoaka avy any am-bavandraingy le setroka mainty be tsy avelako viraviray ireo zany ianao rilo zany fa mitady vototra ny tanako teny tongo tokoa zay mandro tena tafatsofoka ao am-bavako zany karazana setroka mainty zany tombo jesosy zay fa afaka avy anao noranga ny vadiko ety ataovy amin'ny fanaovana azy any ranga io fa na tsy mahay mipetraka io reny be ataovy mihitsiny jereo fa efa kely sisany tsy nahavoafindra amin'ny fanahy dia natao miniry nefa mitolomin'le tsisy sain'io indray izy tonga dia alevy lefa makaranandro eo retanany ino hoe dia pika fa raha
tsy diso a dia inona fa miseho ato io ditsakitsahana mihitsy tiriny be tika tsisy nyraisina tsona oay marina tena tsy mahatsiaro teny marina ilo dia sanatry voafindro ao anatiny tokoa ve zany ny fanahandianay oay ary toa mihamanjavina tsy kelikely koa nke za zany mitongo dia avy eo tanako ino ino fananjavina kala oay ary mimanjavina koa nge diana zandry lehibe ninobe aza mikoropaka ianao ohatran'izao misy ny tena fandehany ka manjavina tsy hitatsika le fanahany satria efa ao anatin'le vatany vaovao sura amin'izany ve anao lehibe tena sura mihitsy oy ino fanitraka tamiko ilo sa moa efa diana azy am'izao Diana ohatrany tsy miteny tsy mivolana ange izy zandriny eny be aza mikoropaka ho ay ianao fa efa ohatran'izao mihitsy ny tena izy ka tsy miteny izy afaka andro vitsivitsy eo izy zay vao mety hiteny tsara zany hoe mbola mizatra n'le vatana vaovao sy ny tontolo manodidina azy izy aloha mandritra n'izay fotoan'izay ao aorianan'izay aza dia mety mbola isy fahatsiarovany le tompom-batarataloha tavela ao anatiny zany hoe anjavina sy kelikely aloha zany manaraka ny fotoana eny ihany re oy faly be miverina ihany marina le olo tiako tsy fotiko tena misaotra betsaka ary neny be raha velongory misaotra aza betsyrehetra teo fa borainy fatorany dia ato any efitra izy akainy eny ary dia rovina zany zay no afaka mody ry neny be ka na rapitso dia rapitso ihany aza dia efa afaka mody ao ary alohanao bataiko ry diana oay zany afaliako efa ho herinandro mahery zay no dinay avany amin'ny hoteliny maty nefa diana ty mbola tsy niteny tsy mivolana ihany no masony foana nao vandravandrany sady ohatra ireny hoe olona very fanahy reny andraso aloha menina sakafo sao dia nona ary malalako syria manao ny ry ato dia maninona ho azy zany tsy valindry mihitsy manitra ihany ange ho aty le olo tia ndriky iry diana ao fanana velondre efa reto vitako reto tsinona ny sakafo arivako ndaso leo tetehako madinika amin'ity antsy ty le hena fa ndry matsy ohatran'ny mbola tsy mahavita mandrirotra henako zay ao amin'izay ao moa hoe ao sokafo tsara ny vava zay dia tsakoy amin'izay oy nipodika moramora taty amiko diana sady nibanjina ny masoko diana za ihany ange ho aty manitra le malalanao dia iny fa ny safony moramora ny tarehako mety zay angamba vao tena hoe niverina ny sainy diana oay faly be fa afaka niara-dalana amiko indray ianao amakivaky amin'ity fiainanyity diana dia maty nalainka le antsy avy nampiasaiko to dia avy etrany dia natsato ny tamitendako tena mijinika tsy tanany ra diana sany ny anarako le tsy vaniny ty fa ilo mazava tsy momba natramin'ny farany ny fombafomba nataonareo tena mitoy ny tantara
Fantsarara tamin'ny tany. Mety maty angamba fantsinin'ny izay tsisy ny raha. Mpamatika tsy fanina. Nataoko fambanina manaka nentiny amandriana fotsiny ny modiny sehonina lefaka tamiko. Misaotra an'Andriamanitra tokoa aloha tsy tafiditra tao anatiko tanteraka ny fanahin'izany diana izany. Raha tsy izany angamba dia efa namany maty aho ohatran'izay. Mety no le toverina notra mafy ny fanahan-diana angamba dia narefo ny fanahany. Ny ampy an'le netsokony anaran'i Jesoa tompony mbola tsy nahatanteraka an'le fombafomba ny kasainy manitra sy ny be ravelongory ary ireo mpanaraka azy. Eny mety saika tafiditra ihany angamba satria tena tsy tompony tenako mihitsy hanandritra izay fotoana niverenanay avy tany amin'ny hotely maty izay. Ohatrany hoe mangarangarana avy ato anatin'ny vatako fotsiny afa-tsy afaka nanao ninninina. Ary toy ny hoe miatrika ady anaty izany koa. Midika izany fa mivoako mpandresy amatoa ny verina ho tompony tenako ohatr'izao indray. Dia inona tokoa re izany nataoko hoe anao inona sa andeha aiza? Manole ihany mba namako efa fantany fotsiny sisa fanahy efa tsy izy tsony. Fanaham-badiko indray tsy haina lefina mandrakizay na mbola any ihany. Dia sanatry tokoa ve? Tena niado hatramin'ny faran'ilay malalako. Tena hoe hatramin'ny farafofinainy. Tovery aho. Mbola malahelo anao mafy aho. Fa nahoana reny tsy nety afa-tsaona anao ny foko e. Tsy maintsy raha vaky eo hotely maty io na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Mba tsisy olona hijabaka ohatrana sy manotsony ihany. Nefa amin'ny fomba hoana nefa. Le toerana tsy hay hoe aiza ho aiza marina. Sady mbola mila bie ihany koa vao afaka mandray an'le karabe. Sady isaky ny enina herinandro vao misy fitaterana makany raha nambarany manitra. Eny tokoa. Hay tokoa moa ka client na koa kambana VIP manitra. Inoko izany fa mbola misy billet na invitation mandehandeha ato amin'ny ato ka andraso savaina. Tsy misy aty ambony latabatra sy étagère ety ka. Ary aty anaty frigo. Nefa ninona ato moa e? Andriamanitra, inona le ty loza hita amin'ny masoko ty e? Lohan'olona anaty bocal. Lohan'be vavy raha nifandiniako azy. Marina mafy tsy lohan'le olon-tiany manitra antsoina hoe diana io. Ty koa misy bocal iray hafa. Andriakako. Marina mafy raha tsy ratsan-tanany reto mifangaro amin'ny ranon-javatra mampisingevana azy ato anatiny ato reto. Tena efa vohatra amin'ny sainy koa angamba le zalahy io ka. Ary sao dia ato anatin'ity vata sariany ity. Akanjo miloko mainty aza ny tato. Marina mafy raha tsy le akanjo mirebareba misy sarotro mainty nanaovany tamin'le fombafomba ity valolato ity. Dia tsy koa le antsy nanaovany ny fatitra. Mety volafotsy angamba izy izany. Ary ny ato amin'ity vata sariana ambany ity. Misy vata kely koa ito. Ndraso sokafana.
tena bie makany amin'ny hotely maty reto ato anatiny ato reto. Karatry ny fahafatesana moa zany. Fa milokom-bola mena fotsiny. Zany hoe io le mahavy mpiasa zany. Mahavy aminao tsy mety ry neny be rahafelongory a. Tsy amaly ratsy ny ratsy fa se sahaza mpamosavy toa anao no avaliko aminao. Fa melohan'izany rehetra izany angamba dia andalo any mopera mba izy io manana nofoko sy ny fanahako tsara amin'ny asa ao atrehako. Ilo any mety efa lasan'olo-kafa zay ihany ny vatany. Se efa randrisiny ny peravelongory any rehefa efa vita aloha zay ny adidinay. Ary iza kosa mandondonao zany andraso hoe jerena. Way Ye za tokoa ty ilo fa tsy olo-kafa kory. Fa olo-kafa hoana koa moa kirilo a. So dia verinareo fa tsy fantatra aza ny tetikareo e. Tiako nefa mampafantatra anao na izy ianao na izy ao anatin'ny vatany io namako io fa tsy nahomby ho famondrarana ataon'ny lehibe-ravelongory. Ary aza matahotra fa tsy maintsy tapaveriko ao anatin'ny vatany ny fanahany manohy namako e. Zay. Fo afo ny teny an'izay marina izy dia lasa nritona ny voaka. Ilo a! Ilo! Zay, fa izy le nisaka taminao teo ry Marina. Ilo ry fetra. Ilo? Ie. Fa angamo tsy efa tokony fanahan'le olo tiany manitra anao anatiny. De tamin'ny fomba ahoana koa no nahitan'ny tranontsika ka? Tsy tanteraka hono e. Zany lasainy teo. Sady nanao faratemy be ngeny ianao vavy e. Sao dia mba tokony enjehantsika azy iny sao dia hamodo izany. Velao any fa inona koa mba vita dia tovavy kely anankiray iny sy ianao. Dia efa tavelo zany ny invitation na mariage tokony omena anazy ko. Velao any e. Cocktail de bienvenue Yves Mboy fa misy vahiny tonga reto e. Tonga soa ty amin'ny hoteliny maty rery anakisany eo. Ary iza ho le manao sarotro mainty e. Mandidy anao a isy eo endrika rehefa miresaka amiko a. Ozay fatao ilozana mihirihiry fotsiny zato izy e. Zany amin'ny raha matobe mpamosavy tsy faniny ty tatazo a. Izy zany fafazany ty tamintarehako zany. Maty ay e. Rany voasiny indry le raha matobe ty a. Tena mitsovaka marina ny tarehako. Maty ay e. Mbola aiza nefa ny anjoanao e. Aiza moa le antsy fanaovana sorona teo. Sany koa ary tatazo nitsatoka azy any ambava fonao e. Tsy vanina maty asa faingana. Maty ay e. Iny fa tonga dia nitsatoka teo amin'ny fony. Losy tsy marina fa nisoka bava be ny peravelongory dia be ny zavatra maintimainty be mivoaka ny vavany. Marina ratsy fanahy ratsy reny. Sady maromaro mihitsy. Ny zavito ngamba izy teo farafahakeliny. Fandrehatra ho azy teo toreny dorany reny ny vatany manontolo. Maty ay e. Ay mbola nandehandeha tany reto biby mainty be anankiroa reto. Kala mainty maso angavo ty mandrangotra be ty. Kala mavo le manaikitra ny tongotra. Inona reno ataoko e. Tsatoako an'ity ankora angaty faty mipisampony ty a. Inona n'ity. Iny vovoatsatoka le ray de nilevina sy kelikely koa le ray. Ary mety biby mifangay zany reto na koa kambana ko. Ohatray marina. Ary to reto miazakazaka manatona reto ndray koa rery olona
sororotany ireny ndray dia natresaka daholo ny rindrina sy tany lasa misy lavaka be manelanelana anay andeha hivoaka tadoka tena enjany ty marina nitresaka ohatran'ireny misy volcan ireny lay toerana misy an'ilay hotely no maty tena tely afoany oy iny fa nikombona moramora dia nisinda ihany koa ny zavona Andriamanitra ozy ary fasana fotsiny angeza manodidina azy zany lozy ty marina mafy marina tena tsy mampino tonga ihany ty marina le andro malaza tsara tarery le malanako anatin'le robe mariazy fotsy manopika ozy marina fa maninona ianao tohatry nanjitoka tampoko zany Chérie anjaranao nge zao no manonona voaly sy mampititra ny peratra amin'ny ratsan-tanako Marina hoa fa maninona ianao Marina ampere olona fa tambototra ny vatoko Marina hoa maino aventy Marina o marary be ny lohako aiza ty amin'ny hopitaly renao da safotra tampoka tany am-piangonana ianao dia tsy maintsy noentina tatiako tany am-piangonana nandritran'ny fanamasinana ny fanambadiantsika fetra ianao za ihany re ty fetra fa iarina ho aiza anao ry Marina zakananao ny lalakory fetra tsinitsiniko ianao fa avaliko azy ianao tsinitsinao ahoana moa fa tsy azoko mihitsy nge zany lazainao zany ry Marina sy Marina anao zany koa ny anarako fa imano tena tsy azoko rehefa tsy azoko dia mibotsiny fa ho aiza anao ry Marina hoa dia ho afoko fanondrondray kosa ve anao ry Marina azy ilozanao ry Marina mantra nge raha tsy misy anao Marina hoa Marina enao efa marie efa lasa mpanamboly anao Marina Tandra manoa tsy haiko raha iny voatra nisy iny le atsoina hoe ambondrobe na anjana ary na inona fa nandeha tongotra efa ora maromaro mihitsy angeavo nahita tanàna kely tena enjany zany marina mafy raha azoko tsara nge zany dia rava le hotely maty eny akia rava ary inoko fa fahafatesan'ny NPR Velongoro sy ny naharavan'ilay hotely ny nampiverina tamin'ny laoniny indray ny fanahandresy ireo olona maro be tratra amin'ny velam-pandrika tany tena izay tokoa satria raha ny fitantarandry teo dia fotoana fohy taorian'ny naharavan'ilay hotely no tsy nampatsiaro tena tampoka sy nampiverina ny saiko indray ka nahatonga hoy manoa fa tsy Marina fa tena misaotra kia raha tsy ndry angamba dia very fanahy mbola velona ara-pako teny satria ndroahana tao amin'ny vatako ny fanahy tsy misy isaorana ki izany manoa izay angeky mahampinamana amin'ny mpinamana ho ahy fa hono nanahoana tokoa moa ki izany fetra izy ihany toa hoe lasa dala mirahira tsy hay eny an-dalan'izany no ny fahadisompana tenana zany ve ki mampalahelo aki izaniko ny adalaniko fa efa rava aloha iny le hotely maty dia izay ny zava-dehibe rava eny akia
fa zaho ke za vao mahatsapa hoe tena tsy tena ihany tsika tsy namela ny fanahin'ny olo tiatsika tsy azy ampiadanana. Ie, aleo atao ampiatsika ny fahatsiarovana maminy raha natamin'ny olo tiatsika reny fo ny fahavelony. Aza mikaroka zavatra koatr'izay. Samy tokoa